Kodiaram-posy nosoratany ravaky ny aina Randriana Rivony sy Itokina. Ovelomonina Janirina Vanso Anjarliva miaraka amin'ny Arliva le meka ary tahinana antenaina. Tovirazana mamonjy nandray feo Anjarliva ny nana totosa. Raha fidirana indray ny zanaky ny enjana dia tsy nakabe d'entrée fa tonga dia misosososy fotsiny a. Manja indray moa nareo ko tsy hanao entrée libre sortie baranany aty an-tsekoly. Valo sy feva mifikinareo vao miditra ny varavaram-pianarana nefa mivary ny ora fidirana. Hanomboka indray tantely. Taitaitra amin'io volondrivo avy natao brochine io indray zao le profy antomoly io dia izany no nampidirany andritsy be d'entrée teo e. Raha izay sondenda sy petakorony tony aloha izao ny tara fidirana ohatrandry teo dia efa emmerdement manadala angamba ny andry anay. Mety na saint surveillant nanao marche sobakaka sady ny rari-tanin-drazanay malala mandra-pahatonga aty amin'ny salle de classe. Aza mampiditra devola kia. Fianarana angeno andehanako aty fa tsy hoe hisarika maso ny mpampianatra e. Fidonanareo ve moa no hoe homanjy tsy hitako koa nge izay ilandry fianarany. Andray ndry izao tokony mijanona any an-tranonareo manisa vola miaraka amin'ny dadanareo fa tsy mandany andro manery table de classe aty fotsiny. Zay kina zanaka manakatao asa tsy nysarina hita vandra fotsiny a. Ny arena koa tsy azo mora foana fa mitaky finiavana. Noho izany ilaina ny modely amin'ny fianarana. Modely ho ny efizy ara tara foana. Tsy ho afaka BEPC eo nefa randry fa atovy. Quand on parle de retardataire, c'est randry miditra salle de classe iny. Iza? Nzaka maimboelika kia. Manao any ramose? Miala tsiny tompoko fatara. Mbola nitondra ny mamanay tany amin'ny dokotera mantsy dia nanatitra jinody avy eo. Zay vao naka aty am-pianarana. Dia izay no tena natara fidirana io. Tsy amerina tsony tompoko fa miala tsiny. Tena miala tsiny be dia be ramose. Tonga sady ny fady rano a. Tapen'ny olona araka izy fa manaikitra be ny fofona lamoria. Amin'ny valora tsy diso ry levo rehetra be ty ny fidirana fa tsy amin'ny valo sy fahatelony a. Sady efa tazo tony vao miditra mbola tsy mahavita misaika ihany. Ny akanjo rovitra, fofom-batana mialandro. Poa! Ordantely a. Iny table manga anaovany ty iny izao mba mampitovy amin'ity amin'ny zana-bahoaka fa raha miala amin'iny ty dia mitovy amin'ilay tondrotondro izy mangetotra nitsanganany ty. Afa-baraka ny ankizy mihitsy amarina amin'ny ataon'ity mantavavy ty. Efaka mbo tsy zara ramena ny olona mbola akoraina sy ambanibaniana ihany. Lehilahy lehibe tsy malala menatra. Manadio ny vatany avy dia tsy vitany fa aleo mihevoka fofom-bio. Mba lanjalanjao ihany ty vavary tantely a. Misy mpampianatra angeo fa tsy kilasy bordelika akory e. Tsy sindriaso mihitsy le mpanabe. Ka tsy malala menatra e. Fady rano. Aleo aka ny toerako ka tsy anginy eto mihitsy ny vavan'reto raha mbola mitsarito eny eto kaiky ny solaitra be eto a. Ny mpampianatra antenena iaro azy ty manampinorona fotsiny. Tsy mamandray fepetra akory izy mampangina ny ankizy mitabataba fa midao ao asala mivoany samy variana. Miataka ta ery fa mamindra tsikoko a. Aza manantokantona mihitsy koa sao dia ifindrany pesitra ny fantrana eo e. Ary any amin'ny bafon any mihitsy aloha no mipetraka fa any izao saza maimbo elika tsy misasa. Efa haiko na dia tsy atoronao aza lehibe orina be tia. So dia mba efa tafahoatra kosa kery tantely ny atao andrianjaka. Olombelona anke izy io fa tsy hoe biby akory. Tokony tenendry mora fotsiny izy rehefa manorosory andriny tsy fahadiovany fa tsy hoe alaim-baraka ohatr'ireny le zanak'olona. Tsy ery anke izy raha tsy mantso rehetra be. Ividiany savony ary izy isasany rehefa tsy zakandriny mahita anazy akorain'ny ankizy. Mpanakarena be fangorahana tsy. Banky ropotra tenisa mifampetrapetra tsara amin'ny olona voromotika tsisy avenira ohatran'ireny. Raha tany saika eto daholo koa ngeny aratsindry rehetra. Tsy ho zakan'io atidokelindry io e. Mahaiza mena fa sao dia songonany maimboelika eo ny amin'ny BBC vao anenina.
Izy ho major de promotion fandry blâme aza manoto mo sanatria ny zany. aiza foana koary data mbola tsy tonga ihany. Efa fifakatiny mahery izay ny andrasako azy teto ivelany vavahadiny sekoly teto. Mbola tsy nipoitra ihany le katikaty mainty fitondrana iny. Ny ankizy mpiara-mianatra amiko nefa efa lasalasa daholo. Ny mpanao azy sisa ny mbola tavela ao an-dakilasy aho. Takizay ihany anandeha taksiberana puisque ho tara be ohatran'izao dadaka. Mademoiselle Miary? Variana be ndre a? Njaka. Efa ela ihany natazanako andry teto ivelan'ny vavahadiny sekoly teto fa vita ihany ty mitoro de menaziko. Mbola tratraka eto ihany ndre. Ary mbola tsy tonga foana angano pakandry? Mbola tsy tonga e. Mety tratra ny ambotaiazy izy. Somebisebo mantsy ny olona ety analakely ety rehefa somafara amin'ny volana ohatran'izao dia amitoana tanteraka amin'ny famoivozana. Dia mety izay ngamba no mahatara azy. Izay tokoa nga. Dia efa maniry eto azy izany mandra-pahatongany ko. Mahery izy. Fa misy ravina zakarandalatsaka io amin'ny volondre io. Maninona? Misy ravina zakarandà ho an'ny volondre. Andaso takariko amin'ny tanana. Dia amboariko kely ny sangandre ataon'ny lonety fa misavorita kaloatra izy izany. Zay. Ary Kristy zanak'Andriamanitra. Samy fofokelika vao mafana. Mangidy farabe. Ay, WC be ohatran'izany ny fofony teoriny ity rehefa manantona farak'izay akaiky. Hitako mo ny ankizy no manodrongatra betsaka ny mahita azy. Fony tanany fotsiny aza ny miainga dia efa Dre, fa marary nga miaro no mandobe? Aza manantona mihitsy aloha ianao ka. Sany rehefa aza mitakosina amiko re. Fa hoany? Sana ho mandeha ny ry alavidavitra ry fa tena loza amina tambo. Dia noho izavy sanatria marikoriko andreo ohatran'izao. Dia sanatria koa ka toropon'ireo ankizy mpanakora ao am-pianarana koa ve ndry? Eny, tsy maninona nge. Za mahatataim-bava sy fanilokiliana. Efa rezimy mampandry isan'andro izany na eny an-dalana na eny amin'ny kolejy. Mivera tena kosa Ranjaka fa tena mahafatika tsatsaka mihitsy ny fofokelika ao ah. Manaika hoe olona sahirana ianao. Manantena ny reninao mitrongo voaomana ianareo mianaka fa na izany se mba hajaora ny fahadiovana. Tahak'izay ihany tonga dia nody fa tsy nila ranon-drano tamindry teto ka. Sady efa iny nitonginy koa ny fiara-pakanao fa aleo ay pa. Miary ah. Amin'ny herinandro indray miaona dia dobolo eo ny kasibosy amin'ny sisa rehefa tsy mahazaka fofokelike. Velako ty raha mbola mandondosy mandrorarora noho ny amiko amin'ny manaraka. Ty komba mahay vava. Misy gadao mihitsy kosa ve izy ty bosy fa dia raviny ray fotsiny ah. Arivo ariary ve namany mba fonao nefa gonom-bary anakoroa milanja 100 kilao ny nasainao amin'ny babeko e. Mavesatra nge izy teo raha mety re. Taolam-batako azy zany saika nitresaka mihitsy voatody taty rao lasakam-bary anakoroa reo. Tairo rangaha 700 ariary kosa rangaha fa tena maty antoka be amin'izany ny bandy ah.
Ty vola kely ty ngeny miantoka ny sakafonay sy mamarariva e. Tairo angafa hariva be miandro ah. Zaza efa tokony hody fa mamanay ne marary be ohatra anao e. Mba zay ah. Merci Razoky ah. Mahasoava dia manaraka indray. Atso ihany ny bandy raha vao misy service ilana ao fa za malalaka foana rehefa hariva avy mianatra ohatran'izao ah. Sior. Zay dia mahazo metra. Nanao anaty koa ary zay mama any an-trano any. Efa mety tsara ve sa mbola manavy be ohatra ny tamin'ny maraina? Nampanahy mihitsy mantsy ny fahasalamany tankiny ka. Sady atsatra no mafana hoditra no mandondoha be. Ny dokotera nilaza fa arerahana fotsiny ao no nahazo azy. Nefa ny paoziny sahala amin'ireny olona hialain'ireny mihitsy. Engany eka tsy maninona ianao ry mama fa raha izay teboteboka tany am-pianarana androany tontolo izay ah. Andeha hody malaky aloha hikarakarasika. Sao sahirana rereo izy raha misy zavatra ilaina. Andray mama. Tsy kosa tsy ah. Fa ozy ninona loatra reny nahazo an'ity akona tsika ty tena velan'Andriamanitra ho fatifadira novana ohatran'izao ianao. Sady efa koka sy mahondena ny mbola fativoroka ihany. Mbola nanantena nahitanao velona raha nanitsaka nyity tokoa nabaravarantsika ty anio hariva kinanjo. Novatana mangatsika anao novataniko eto aparafara. Mangidy loatra izao e. Dia ho aizy ty zanaka ao laza eo 12 taona hamonja. Ny bebe sy azy ty mbola baraingo. Ny saram-pianarana tsy voaloha. Aizany tany alehako raha ilozanao ary ry mama. Tsy rariny, tsy rariny. Vonina be mihitsy ny akan'izany ianao BBC androany ah. Sady tonga lobe no tany tapombersa sy kiraro vaovao. Fa efa mahay lesona be zany mondry io fa tsy mila maka sopapa amin'ny ankizy intsony e. BBC efa nikotranana nandritry ny herintaona latsaka kosa aveke moa tsy efa atao paosy ah. Atao inandray sopapa. Kay dia efa ho apaosy ah. Sady aleoko koa manatitra feuille blanche rehefa tsy mahay toy izay hoe amita tena andikany any havana ifrody ah. Sura mihitsy akiry miary ah. Efa sure hatrany akibondreny zany ny endriny avenir. Fanakaiza tokoa aky le bricla iny mbola tsy mamofopofona ny foana hatramin'izao ah. Androm-panadina nafy vera nga mbola tara ihany le safitetaka iny. Iza indray koa ty safitetaka? Nizaka fa ndry koa zany. Sa tsy nahaloa saram-pianarana indray dia tsy nomeny taly convocation? Angamba? Za koa ngeky ka nanaovana izy ny vavabe tamin'ny fiainanay farany. Anga? Eno ah. Nahakaso ny tamin'ny tabliako ah le vata maimbo atsemboana be iny fa nanakatra ravikazo maina ndraikitra tamin'ny voloko izy dia tezitra be ahy sady nandoa teo masony. Boza. Ka fary zany ozy indray ah. Izy indray nanao farateny nefa nataony ihany nampalemilemy ah. Fa tsy haiko torana natao bosabosa hoarana izy kely foana. Ka zany angeky ny lazako amindry foana hoe aza omendritsiny mihitsy fa ny ankizy raha miatakataka amin'iny zaka iny. Vidina PPN nefa manepry tive aky dia mbola ampiana fofotrondro efa lany daty koa fa tsy aleo mihevoka rano fotaka. Enjana marina kika. Zay eky fa maneno ny lakolosy fanairana. Efa nomboka zany ny fiantsoananarana. Fa hevitra fa firy tokoa moa zany zao no misy andry. Tafaraka salina ihany ve moa zany tsika roa e? Salina dolo no misy ahy e. Zaho amin'ny hevitra larana voalohany. Mifanila amindreo ihany mihitsy moa zany misy anahy e.
Fa bonne chance akindry izany a. Tera toandro miona. Sy mavita aloha miandro ivelan'ny vavahady a. Okeky a. Mirarandrio tsara vitana koa. De rehefa aveo zany. Merci. Afaka ke zary tantely a. Io ny anarako. Sady afaka segonda koa. Faly be Waiky sady lohalarana mihitsy kala mazoro a. Dia arabaina kina afaka ny fanadinana ary miala. Misatraky a. Tonga avy amin'ny ambony indrindra dia tsarovy izay madinika rehefa tafita amin'ny tanjona irindrindry. Misatraky a. Ndriko arabaina fa afaka soma tsara. Saotraky a. Antso ny tatanay aloha ilaza ny vaovao mafaly. Ataovy le reto izay mahadivolana ny saina fa journée masaka be ho antsika nge ny androandroany. Sira mihitsy. Allô? Allô dada? Ahoana zany koa, ny vaovaonao? Efa saka iantsanao mihitsy za zao io hoe nanahoana amin'ny valim-panadinana. Fa naninona ny elabe anao vao ny telefonina ny dady? Mbola ny samaritaka be tato ary dada de zao vao afaka ny antso a. Ny tongotra aza tato mahatitsaka mihitsiko. Sady vao tositosika be ato eo. Zany, ka afaka ve zany sa tsy afaka e? Zany zao ny mahalina anahy. De aza be suspense andro ampivady-poa eto ianao a. Afaka ary dada. Sady premier exiko eo amin'ny lisitry ny afaka segonda. Marina hoery miady. Zany ho a, afaka BBC segonda. Ndry, arabaina zanako zany de mitombo fahaizana trano mba horiarian'ny dady e. Misaotra dada. Ary mody malaky moa fa ikarakara fety manetriketrika nge zany tsika mianaka any mba fankalazana zany fahasoavana lehibe azonao zany. Zany? Eno a, zay iriny fonao de ho taterahako daholo anio. Wow, merci dada. De ividianany dada gâteau sy pizza 4 fromage zany androany a. Raha zay ny tindry. Ataovy amin'le ngeza be sy be crème be ary le gâteau a. De ataovy zay koa le pizza 4 fromage. Okea. De mbola misy zavatra afa tiako angatahana koa ankoatran'izay dada. Inona ty zany? Mahazo mitondra ny tatelany an-trano ve androany? Mba tiako hiaraka anao arrosage amintsika mantsy izy. Eto ty raha zay mahafalifaly anao e. Fa tsy matory aty fa mody any an-trano izy rehefa riva ny andro a. Ok papa. Sambatra ny olona afaka BBC. Aiza zao ny larin-jaka. Ny lahy na examen iza tsy natao satria tsy nahazoko vocation afahana miatrika fanadinana. Rovina ary voisavy zao rao mainty manarona ny fiainana zao. De tsy maintsy fijaliana foana kosa ve no aretako ety. Tsy maintsy mbola ho tafitarangazo ho bandy zao ndray androany a. Ko de aratsareto fiainana ty ka ny pilingilingy ambony mbola eto tonga ambany. Ary ataoko tsapan'ireo mpanarahabaraby ireo fa mahavita be zao bandy zao na hososiana sy ahilikiliky aza. Maharikoriko ana ny tazana ny tenisany miorakoraka kafaliana eo aza. Lehibe marina le miary kely koa. Tsy hitahita kory re tsy de lasa tovovavy be nareo ko. Tatako. Marina mafy tsy toy reny voamaly reny ianao le hoe afaka BBC iny. Zao nefa ianao sady efa manana baka nefa taona fahatelo any amin'ny université. Efa araka amin'ny 20 taona be zao. Mety tsy hitahita koa angamba de anambady ianao raha zao toy. De asa re. Lala-tenana daholo zany dada. Anga kosa moa de hijanonao zazavavy kely foana fa tsy alehibe mihitsy. Tsy laviko nge zany e.
fa malaky loatra ny fitombonaoko dia manaso andesady ianao atsoatsy mahasary-piara loatra ingianao anake zao ianao dia milaza ho any Tomasina hanao voyage d'étude zany efa ty tsy mba afaka manaraka anao any akory tena malahelo zazabody ny mila ambenana fa tsy ny ankizy mahay mitondra tena ohatrary dahada sady fianarana ankeno andehanako any Tomasina fa tsy hoe andehana lazy akory tsy misy tokony hampanahy ny dada mihitsy na izany azy faharoviana tokoa moa zany ny deparanareo ry miary ano manako ny vola tokony entinao any mantsy raha pitsy maraina amin'ny enora tsy diso ry dada dia eo amin'ny devant département lettre ny fiaingany kariraisana mbola misy solde ve le carte bancaire fampiasanao iny mbola misy ka 0 ariary ny solde dia maninona koa zao raha tsy manany any ohatr' zany ka maro ny zaniko angamody solde zany 0 ariary zany amin'ny dada ka mahatsiravina dia iza zany namanao any ka tantely moa mbola miaraka mianatra aminao ie raha isam-pampianarana mihitsy azy izay mirahavaviko sady mbola mpinamana be foana hatramin'izao tsara zany rehefa misy namanao any le anao mijongojongo rery any mantsy ny tena tsy ranony vavoniko ary ndanamboary ny valizy so savritako ianao raha pitso marainy ateriko amin'ny fiaratsy eny akatsy ianao zany raha pitso ary tsy miala eny raha tsy lasa tanteraka ny kara mitondra anareo makany Tamatavy ok papa andry ity ve zany dia tsy voaka mihitsy fa dia hitokona ato amin'ny chambre d'hôtel ato foana ary miary mipiara-mianatra amintsika angeka ka efa lasa ny parika any ivelany any daholo vao naheno hoe quartier libre zao arivo zao tsika roa rery zao sisa ny tavelato dia maninona baorikala mba hijerijery tanàna tsy mandava-taona angetsika nijanona ty Tamatavy fa herinandro ihany mandra-pavita an'io voyage d'étude io mba mekanjory ihany na dia andao hivoaka ka ary apetrao iny efona iny fa tsy ny foana ny andanindry andro eo apetrao iny ho ady andao hibalany hivoaka nefa dia ho aizy andro mitanika be io sandre tsy matahotra ny okilany masoandro mandoro ankety masoandro aty Tomasina ary tantely tsy ohatry ny any Antananarivo ny aty ka hoe azo efiana mendy sahala mikotozako soany ivelany any tsika roa tsy misy mendy zany orikala fa nareo hoe chocolat ny atahotra ao iepo manakana cyclopose fotsiny tsika rehefa mivoaka eto dia tsy tanihany andro zany ndao azany ary akanjo maivamaiva nanaovana fa tsy reny drinina matevina mampangididy fereny mandrobona be amin'io ny volon-dranjony kela tsy zarandria za manaiky anaraka andry voaka ny ivelany any amin'izany akamoko le atory zany mety io rangafa zabetsikera ka ohatriny andray zao ny sarandalana mitaingina n'izany posikileta amin'ny letaleta zany andao foana rehefa any mahita azy lasa iza daholo koa araka ilay cycloposiny mbola tsy misy mandalo mihitsy tsy efa ho adiny indray izay tsika sindriny ny jaridina teto amin'ny trottoir teto adiny indray teo eo mihitsy marina mafy akitsy olany eto ampendrazana cyclopos eto ny fahatanorana efa nanako zany ty tena manao ny atony mihitsy sady materatsemboka mampivadika charbon ilay iofaka hatramin'ny hoditsandroko mihitsy akeko ka tsy efa niteny moa hafa indray mipedoika ohatr'izay zao raha nijanona tany amin'ny hotely tsy ny fiaraina tamin'ny hafanana sy ny fiandrasana posikileta fa nijery tele dia natory eo ndraiky ala zao ndry votsara sady efa sondendany mbola rodany hafanana koa ny makiazy vao natao hoany koa ny paiso tsy ampafirin'ny sipa tsara koa ndry fa aza dia manatroatro ny kidro tare ndringe tsy ho tanora foana fa tsy maintsy voaliketrona ohatran'ny tripy indray andro hoany dray marolala mialany aky ny cyclopos fa tsy lozandre mitokelaka ohatran'ny fanakana eo posy aty ary dorikala miala saka ity fa lasa eo indray io andao tena lasa gaiky ty mary mafana marina ny andro dia mihetsika ny akondranana
Bonjour, mademoiselle. Eto koa izy nareo? Ohatrinona tsara hoe ry tovolahy? 300 aminareo rovavy. Mba ataovy matotra kosa e. Tolafo be. Ampafiry mivola matevina any am-paosinareo koa zany e. Manomboka eto amin'ny devan'ny hotely nareo no entiko amin'ny cyclopos makeny amin'ny restaurant-pita. Dia rehefa vita ny sakafonareo dia ateriko eny amin'ny arabe ny tanàna mikambany nareo. Dia makeny amin'ny boro. Tsy izay moa ilay izy teo. Any fitambaran'izay rehetra izay no manome 503 ariary. Dia aiza moa izay lafo amin'izany? Mba mpanararoatra koty le bronna be lava volom-bavy tika. Mety hita be amin'ny paozina ikoka mba hoe fahiny izay. Lalana zarara misy 2 kilometatra io kosa versa dia tombanana lafo be ohatran'izany a. Mba handatsao kely fa tsy raikitra ka. Ormadea. Fotoana iandrasako anareo sakafo ivelan'ny restaurant-pita eo ange ka mety ahitako kila hafa ho taterina amin'ny cyclopos. Zaza zany tsy maka be fa manao an'izay fanarahantsika fotsiny. Raha posy hafa ange mety ho lafolafo kokoa noho izany no takiny aminareo fa tsy 503 ariary zany fotsiny. Manararoatra rangahy ianao a. Zany mihitsy aky ny fomba ny tompo-positony rehefa sendra misy vahiny tsy mahalala ninninona toa antsika manaka anazy a. Mamelo mafy toy ny tokamaso an-tanin'ny jamba. Tsy ravina. Dia ahoana zany ataontsika roa e? Itaingina sa tsy itaingina? Ka ahoana ry anina fa mandeha ny fotoana? Ataovy 503 arivo dia ento izay fa kilany masoandro. Efa hoe tsy mety ho afa maty antoka be amin'izany ah. Nareo ve ahoana e? Tianareo anao asa soa zany fa tsy karama. Sa alohanareo rovavy no versomako dia 503 ariary fotsiny ary omena. Ka hidy velona. Be tsy andeha zany izay fa hiverina any amin'ny hotely e. Nga moa mahavoasazy anay ny tsy mandeha fa mibazaka akarivotra sy hijery tanàna fotsiny vao anay taty. Rehefa tsy mety aminao ny 503 ariary a dia veloma ary Saidomar fa izay koa tsy efa sisotra. Anao ke ody hijery Bob l'éponge ary tantely a. Manaraka tsika tsindrima makany amin'ny restaurant-pita sady manala avizanana eny amin'ny bora. Poketra huitre zany raha olona. Ataovy 3 ariary ary dia mekare. Tenda be koa ny fombatany ty mpitary pozity izany ka. Sady mampangidy rora mahaporitra vavony. Dia andoha mihitsy aho zany. Tsy endrivy e zany fofona mitofaka be zany tantely a. Eniko zany fa tsy hitandrivy e zany anampom-bava siorony io e. So aza fa nitondra kasibotry fa raha tsy zany angamba dia fofotrondro direkta no tatasana. Ary tera tsimboka vetivety teo koa tindry. Tsy mahazo aina mihitsy aky zaka. Tena tsy zakako aky a. Ireto aky fa efa kely sisa dia tongotsika. Fritaza maso ry konge le restaurant dia sakafoanatsika avy eo e. Poritra be aky ry tantely a. Fa poritra ahoana koa e. Dia pipinga andresa teka koa. Poritra avy any ambony ky fa tsy avy any ambany a. Tena teanilana be a. Manao taekwondo be ny vavoniko. Ary miara. Mampatsiahy an'ilay ankizy lahy niara-nianatra tamintsika tao amin'ny kolejy ny masera mihitsy ty mpitary pozitika. Sady masisy mibetsika tsy mahavatena. Kaiza e. Salut ah. Kaiza. Kevikely ty tanana mikopakopaka izy kao mahita mpandalo nefa koa fofokelika mampanidila alimanga. Kakakiako. Tapena aloha mihitsiny. Alefa ketaka ety fa tsy laitrako. Ka miary a. Tena tsy tandiko sy ny ty mariny. Pory miary a. Edivan'io angeketsika raha mandoto ny posiny e. Ka tsy mety. Andriamanitro. Tena nandoto koa ty. Andriakiako. Feno loha le posin'olona. Fa misy inona?
Maninona koa ary no tsipotsipo ohatran'izany le volany mandeha. Nareo ve tezitra? Sady efa mandoto ny posiko nareo amin'ny olobe anareo io, mbola manao tsinitsina ihany koa. Tsy misy vola mahadiodio mihitsy koa angany aminareo no ty vola mikorokorotra sahala amin'ny avina aminosana mofakondro ty no menareo ahy. Tsy misy e. Sady tsy ampy 10 ange zany rikale. 3 ariary ny fanarahantsika teo fa tsy 4 ariary fotsiny. Aiza ny ambola fa tsy mety zao a. 500 ny anananay fa tsy manana 500 anampiana an'izany zay e. Sady na misy aza. Zahay tsy hanome. Aza manao sangaratsotra ny oranga. Lavitra be nge ny lalana teo iny. Meo ranga le 500 nay fa mba maika hipany bandy a. Odry, efa hoe tsy misy hoa. Tony ve mareniny e. Efa miaritra fofo kely kitony ny olona mbola asainao mandony sarany any. Midiova misisa fa mampitsoka matotony avretranao. Asa vidiovy ny namanao io ary aloha ny lobe nataony tamin'ny posiko. De am'izay samy afaka sika. Fa tsy sady menareo karama tsy feno any mbola andevozonareo anasany malotonareo ihany koa. Azafady. Rehefa tsy hanao ianao dia velao eo. Sitrapoko angano nahatonga an'io fa tsy noho ny nataonao. Mbola zandray no menao tsiny. Laony be am resaka aminao ka. Aleo mihitsy aloha hiatakataka anao fa sao dia andofa androany eto indray. Iny 500 dia mba mahalala madio amin'ny sisa re. Raha toy izao foana no ataonao isaky ny tatotr'olona dia ny voan'ny korona sy ny petakorona tsy maharevaromanitra ihany no anakitaingina ny sikloposinao. Dia manaova ry ty akletika ao anaty ranon-tsavony vao mitarika posy fa tsy ny client ireny ty evoka fofokelika sy ny atsembohana amin'ny alindro a. Hany katsatsake. Velom! Zay ankiza mitondra vola misimisy raha napoziko afinaritra be ohatran'izao ny ambiance ety amin'ny tora basket a. Ay, beka korana be ohatran'izao ety amin'ny bore ety rehefa rivariva ohatran'izao e. Aie. Amin'izay tena feno mpivarotra zava-pisotro no manodidina ny tora basket. Feno mpivarotra tsakitsaky sy mpanao masikita ihany koa. Ny karaoke en plein air moa zany manga ny fotsiny. Fa mboka ery amin'ny ankizy ery fa ohatran'ny hoe manava tena be izany sika sindry mitrotroka ranom-bony ety amin'ny sistosy ety ka. Za tsy te hoeny. Fa maninona indray? Misotro toka sy mifoka sigara fotsiny ange ny ataon'ireo ankizy mpiara-mianatra amintsika ireo eny. Inona ny fahafinaretana ho azo amin'izany? Tsy aretina indray aza no entina mody. Andry ange tsy voatery ianao ny fanaondreo ry miary. Manatrika fotsiny ny ataondry dia vita. Tsy misy anerandry amin'izay tsy tiandry atao mihitsy io. Ka tsy mahazoto akia. Aleoko lavitra amin'ny tsy lailainy ampandriana toy izay hipitrapitra hijery anareo mirevy. Dia andeha ody zany ry raha azoko tsara. Ie. Dia hiverina any amin'ny hotela fa leo beka iza. Tena izay zany no tiandry atao. Ieno a. Voky lasopy indray moa sasany ka tsy hitady fandriana. Dia tena kinareo. Ndalary miverina rehefa tsy tamany. Sady makamo be ilay mahita andrimanao lava molotra eo. Sady sarotra ampifaliana be. Iny taminy nisy siklopusy. Tonga dia enjeo iny dia teneno anatrandriany amin'ny hotely. Enjeo! Hoatray! Posy! Posy! Kaiza. Ay mbola tena indray ty. Ody. Sy ndana mandeha any fa za tsy hitangana indray. Fa hoane? Ary nakaiza ilay namanao be orona be iny tohatra ny anao irery no miandry posy eto amin'ity sisina arabe ity. Sinaranao dia nganareo? Ataonao inona e? Mampidi-bola ho anao nga ny fahalalana an'izay misy azy. Za aloha izao meto fa raha izy no ilainao dia apetrao ny CV dia asio soratra hoe mec intéressé. Tsy mino alo hoe ty lehilahy fady rano sy masisisy ohatranao iny namako iny. Zalahy. Leo anareo ka mba marina mafy. Dia mbola zahany foana very miary a.
Iza moa ianao no mahasamy antso any anarako azafady. De taizana nafantaranao Sy tsaronao tokoa ve sa hodinao fanina ary miary kely? Nefa za vao nahitanareo rovavy tany keo dia natadidiny endrikareo avy hatrany. Ny iray sondendandenda, moa ny anankiray top model. Sy ianao ve ilay sipakely terin'ny dadany amin'ny katikatriny foana rehefa andeha hianatra teny amin'ny kolejy? Nijery valim-panadinana BEPC nahitako anao sy tantely farany tamin'ny taona lasa. Samy afaka BEPC seconde nareo rovavy tamin'izay ary nitoto rebi-geriny ny antso an'irainareo fa hoe afaka fanadinana fanao arao zazy any an-trano. Za tamin'izany nanetsetra fotsiny nijery anareo falibe. Na fanadinana aza mantsy tsy nataoko tamin'ireny satria maty ny reniko. Taleko moa tsy nanomeniko vocation anaovako fanadinana satria tsy nahalosaram-pianarana ara-potoana. Inona daholo moa le vava ratsy fataonareo ray kilasy afony mbola tany am-pianarana ireny? Le tany amin'ny kolejy maimboelike voa mipesity ny fahantrany makandoa hoe masisy be mahafaty kalala hoe patati patata. Tadidinao amin'izay Nzaka ve ianao ndao ianao teriko sao tratra izy ny ety amin'ny boro ety. Tonga roa arivo ariary zany ny sara nanaterako anao taty amin'ny hotely. Midina amin'izay sa ianao mbola te hevoka fofokelika? Efa entina riary Nzaka. Fa mba misy zavatra tiako anontaniananao tokoa raha tsy mahadiso Zavatra inona? Tenenao aingana fa mbola mainka amin'ny versement. Aiza ty Tomasina kay misy ny tranonao? De mipetratra ery ve ianao aty sa mipetraka aman'olona? Ataonao inona nefa zany? Tsy efa ampy anao angano nanaterako anao taty amin'ny hotely mbola tadiavinao sokirina koa ny lavantranoko. Manontany fotsiny ry hafa ianao koa de masika ery sa tsy tianao koa le anontaniana? Tsy tiako. Za tsy te sipa be adikadina. Mametra aloha CV raha mahaliana anao ny momba dia asio soratra hoe fille intéressée. Tsy mino aloha hoe mahaliana ianao ataoko inona koa sipa miaingitraingitra be sy be filerinao ohatranao. Matoa manadikadina ny mombamomba anao de hitsetranao ary Nzaka. Saingy rehefa tsy mety moa ataoko akory. Raha zao pozinao misaviritaka be zao mantsy no ataondray mijery de azo antoka fa olona tena sahirana ianao. Ny volo braune, ny volombava misy faika, ny nify mavomavo, ny akanjo rovitra, ny kapa goka, ny tongotra komavoka, ny fofombatana moa. Toy izy hoe maninona ny fofombatako zao? Ohatry ny fomfo. Bravo! Bravo! Ohatry ny ova hevitra indray afa tsy te hanampy anao tsony ka. Ianao raha tsy toetra be sady tsy mahalala fomba. Inona koa ary tena ataoko le ty? Tady motsitra botsy lara Nzaka. Ino roa arivinao de masoavy misaotra betsaka nanatitra. De nganeka tsy fakahita tsony tsika mandra-pialana eto Tomasina. Miary andrasy kosa aloha mialatsina kery miary tamin'le fetsiko teo Tsy vidiny angeny masika fa ny vavan'ny fiarahamonina no mampandongatra. Zay refina ho any fa tsy ahoako tsony tsy misy idirako izay mahazo anao any. Sady fiainanao zany fa tsy azafady moa eo fa tsy ketiketiko anao tsony no miary. Mampalahelo koty. Jereo ty fipitrapitrany. Sahala amin'ireny zaza tsy nahazo pombo reny. Mahasositra. Voaray ny fialatsinao Saotra kia. Raha ny valin'ilay fanontaniana tao no tianao re de
Pedradrery ary miary. Ny taona teo izay no nifondrako taty Tomasina. Eny akaiky ny bazary be no misy ny trano fonenako. Bebeako, mamany dadako no niara-mipetraka tamiko taty taloha saingy efa maty moa izy dia za rery sisa noho ny natao amin'ilay trano e. Gatarame raha ny tena marina. Saingy Gatarame mbola manana tafo sy asa fivelomana. Ty siklopos ty zao no mampidi-bola ho ahy isan'andro. Saingy faina koa izy ty fa tsy anahy. Ray alina ariary ny versement izy ty sakariva. To lafo be. Azonao amin'izay no mahatonga ho sarotiny rehefa diso miady vahatra loatra nareo mpandeha posy rehefa mitaingina amiko. Mandro fotsy aho na mameno ny banga raha vao tsy hoe ny versement. Mampalahelo ahy ianao Ronjaka. Na za koa ary mba malahelo ny tenako fa tsy afa manoatra rery miary. Mahatra tokoa ary tsy diso ny eritreritro fa tena maniry fanampiana. Azonao miana avy laran'ny telefonanao azafady. Manadroadro avy ianao ty. Telefona aza tsy ananako, ko aiza moa no ananako ny laran'ny telefona. Tsy manana numero zany aho. Raha nanana telefona za mety efa namidiko dia navadiko vola mba hividianana sakafo. Dia ahoana zany ny fanerasirako aminao rehefa tonga ny Antananarivo ahy e. Saika resaka amin'ny dada mantsy hoe sao dia mba misy asa azo ny ampandreketina anao amin'ny orinasany. Sady mandray mpiasa mihitsy zareo amin'izao. Zany very miary. Zao ary raisy ty. Inona kity? Telefona iny e. Telefona fataoko rechange iny. Rehefa lobat ty iPhone fampiasako ty dia iny fozakely mifatotra lastika iny mifamindrako puce. Entonao ty dia mividiana puce tianao. Dia izay opérateur metimety aminao ampiasaina. Dia nosoratako tamin'ny taratasy kely ty ny laharako dia tsy hoe rehefa mahazo laharana telefona ianao. Na andefa SMS fotsiny mba ahafahako mitahiry laharanao. Asa tinoana izay Eny kia. Izay diniko izay fa aza manandry. Izay ary aloha fa ilaozako ianao e. Mandram-peo kiry miary. Dia mbola mamerina ny fisaorananao hatrany aho. Mifampiantsoantso eo ihany e. Yo. Dia izay ry dada ny vao-tany Tomasina tany fa nampin'izay nahafinaritra ny voyage d'étude. Na dia tsy nahazatra loatra aza no masoandro be migaingaina mila mamaky ny loha. Dia resaka mpitary-posy maimboelika ve anaka no mba vondalana nentinao an'irainao avy any Tomasy. Tsy mba hoe le tsiraikaraba na akondro na manga fa tataramasy. Tena afara samy olona mihitsy anao ty ka mba marina moa. Fa tsy zava-dehibe nga zany amin'ny dada ka. Mahampalahelo nke ho aza ny tovolahy zandry dady e. Tsapako ange zany anake. Fenao tsy nitondra nininina ho azy no mampalahelo anaka. Fa tsy voandalana nga io satroka tsihy kely tsara tarenentiko anao io e. Lafo be nge mividianako an'io ry dady e. Misy fitsasiko kokoa areo fa savo tsara le arina. Dia nividy kirabo koa aho ataontsika lokandroany. Ay ve. Ka nitapohanao resaka fofon'olona kosa nge za dia tsy tandriko ireo zavatra be dehibe nentinao ireo e. Misaotra anaka. Aleo fa hodiniako manokana momba n'izany tovolahy namanao zany. Miankina amin'ny kompetensany ihany mantsy no afahako mandray azy ao amin'ny orinasa. Fa tsy afaka handray olona amono antoka ny orinasa mihitsy kosa e. Omeko anao tsy ela mivaly n'izay fiangavianao zay fa aza manahy e. Ok. Merci papa. Izay toetra tia mianatra olona izay mihitsy ange ho tena itiavako any dady e. Eny mbola hita eo zany. Ilozaka aloha anao fandeha hiasa e. Dia io ambony buffet ny goûter anao. Dia asevy karakara indrasoa zany io kirabo io fa io no ataontsika lokandroany. Ihe, ok dada. Bonne journée zanako. Dia makaina tsara fa zara aza tsy mianatra androany a.
Ary aleo andefasana mesazy le raika lahy iny dia tenenina hoe hojeren'ny dada manokana no mombanao. Zay fa le ry zao le njaka kely raha mahariana izany. Tena mahafilotra izany sakafo nandrahoan'ny rasoandroany izany a. Izany? Tena sambany a tsy nahitako hianina tamin'ny anina nandrahoan'le ramatoa iny marina. Izany ny tena hoe tena mahatsiro, tena mahampilelamolotra mihitsy. Tsy rahasoa nefa nandrana io fa za. Ie, ny vary nandrahoany fa le grapy izany karakara azy. Ay ve ty zanako ty mahay mikarakara sakafo toy izao e. Nataoko fa miandro tolorana fotsiny mantsy. Ie, mba vazovazoko re zany e. Misaotra fa tena afa-po dada. Dia tsy misy isaorana dada. Fa zao tokoa ary miary a. Momba n'le tovolahy manao mitarika posy Antomasina. Hoe ahoana ry dada? Anontany eo izy raha mahay mitondra fiara fa mila chauffeur mpanampy hitondra le 4x4 menamena sy le polo mangamangatsika reny. Tsy araky nary daholo mantsy miandrakitra andreo fiaratsika amin'ny karaza ireo. Noho izany a, mila olo-kafotsika hanampy azy. Dia raha manana permis be le namanao dia tonga dia raikitra. Ary izany mandoa sarandalany akarany aty Antananarivo. Marina mafy indry dada raha hitondra fiara. Mampisalasala aza ny fananany permis de conduire. Na andraso ary aloha atsoko izy dia hita eo e. Dia tanteriko amin'ny dada ihany resaka hifanaovanay rehefa avy miantso azy a. Dia izay nambarany dada tamiko rery njaka. Raha voafianao ny familiana fiara 5 place dia sady manana permis be anao dia dada mihitsy ny antoko ny sarandalana hikaranao aty an-tanà. Ka ahoana? Toa misalasala indray renao e. Sa tsy mety aminao le asa? Tsy hoe tsy mety fa misy olana kely ry miary. Olana inona indray e? Mahay mitondra fiara tokoa. Ary napoalora aza zakako. Saingy tsy manana na permis aza ange. Efa napoiziko ihany aloha e. Dia taiza izany na izanao fiara raha tsy manana permis akory ianao? Namako no nanoro ahy. Za nge taloha mpanaraka an'ireny fiara be mpandroaka fako ireny e. Namako le chauffeur tamin'izany dia le reny nampianatra ana nitondra fiara. Izany e? Aleo ary fa resako dada dia hita eo indray e. Azoko omena azy ve ny laharanao dia amin'izay nareo mianaka ny fampiresaka? Tsy maninona ka. Fa tsy masika be ve nefa dadanareo? Za mantsy matahotra olona masika. Mba marina veka izany vazivazy ratsindry izanytry miary a. Efa andalana hiakatra aty Antananarivo izany raha mahay mboelika amin'izao fotoana izao raha azoko tsara. Eno a. Dia asa ao aminareo izany izy? Voalaza indry. Hory miary a. Iny e. Dia mba hozaka ny dadanareo veka iny ampiasa olona ohatrin'iny e. Ohatra ny bebe famaliana izany angeka iny fahitako an'iny zaka iny e. Sady ohatra ny sarotsarotra tenenina. Sandry tsy mahatsikaritra an'izany. Tsy ampahafery ny mpiasa fesin'ny dada ao amin'ny orinasa ny aky raha iny a. Izany azy. Ataony dada mahita iny raha manondranondrana eo. Resaka fahadiovana nanana farako azo mafy fa dada mantsy tena alerjika ny olona mahalody sy mahaimbo izany mihitsy. Sady tsara vitana be ngeka iny endry e. Fa ahoana aky? Dada hono antoka amin'ny fanamboarana ny permis any. Sady tsy mba permis be fotsiny fa tena complet mihitsy. Anga? Ino a? Tsara vitana marina akiko. Velomatreo izany ny cyclo-posy fa lasa chauffeur Andramananarivo le njaka kely. Eny aky. Dia ho tafa ihany izany le tanàndrana iny.
Ery amin'ny seza salon ery mipetraka fa efa miandranao dada. Misaotra. Efa iny manantona iny izy kay. Manosoa Serjaka. Eny tompoko. Dia midira amin'ny lalindalina dia mipetrapetra. Ataovy tsy anjoro trano itsy aloha iny sakosiny say fa mavesatra say. Ary sarokena drabe say zany a. So dia mila mafanafana. Raha nitsotra ihany dia efa mety tompoko. Tsy mandray mafanafana zany ka. Indrindra moa rehefa perina sotra an'izao. Okey. Testa fotsiny koa iny fa tsy tena izy ka. Fa ny tany anakidala nentiko hitsapana an'izay fotsiny. Sady tsy misy toka izany koa ato aminay fa fady an'izany ato e. Izy ve? So ihany la fa tsy niteniteny foana. Saika fa baraka teo. Ndana ngalao glacé izy ry miary a. Eto aty mihitsy redavangy dia ampanareo vera amin'izay ianao tsy mivezivezy. Ianto dada. Aka an'izay vetivety ary aloha a. Inona foana koa ary no andinihan'ilay rangahy a? Ohatra ny jireny ambony ambany zany foana. Misy tsy mety angamy paosiko. Sa misy inona? Ary se madio be a. Madio be? Madio be ho ase. Tsy azoko. Raha ny zavatra ny miary anahy mantsy dia tsy olona tonga ny sezao mihitsy no tokony andrasako androany. Fa olona ohatra ny ahoana no tokony andrasanao tompoko? Olona tsy tonga ny sy fotsiny e. Fa nikarakara vatana be zany se talohan'ny akaramdaty Antananarivo a. Sady nisoroko ny volom-bavako no nitapahako ny volon-dohako. Ny sasa tsara koa ary ny boriko tsara ny tanako sy ny tongotro. Mahafinaritra zany. Azo ny tatarainy miary an'le rangaty daholo zany momba rehetra. Na tena ndray olona mahay misokongoroto raha pataka nanjo ny fanohatra amin'izay no hitany. Bravo ndray aloha laha tamin'iny Ranjaka. Fa tena mananendrika aloha se. Maninona ozy ianao? Bogosy be ho ase. Sady maranidranitra no mirafidrafitra tare. Iza koa re tompoko ny teo zany a. Marina mafy tsy ho aripakse daholo ny tovovavy eto Antananarivo raha mboarina kely fotsiny io fiakanjony se io. Na miary aza ve tsy taitaitra amin'se no izao atsara ny endrika se zao. Zay ndray aloha tsy haiko ka. Enina daholo re zany lazay ny tisoko ty zany. Ty ary le raha mangatsiako. Mba ela koa ianao tany an-dakozia tany a. Mavesatra be nga le rano ny tavangy zao ianao vao tafaverina avy tany an-dakozia. Mbola nandray antsy re a dia izay na ela tany an-dakozia e. Miala tsindra na mpiandry anareo. Mandrarary se fa inona mampianahena an'seo a. Nga se tsy mila randray e. Tena mila ka. Mangateta be mihitsy azy zaniko. Ka lefa soary. Meko 10 minitra se akanaina sady angalana rivotra. Dia rehefa vita zay dia hiaraka ivoaka kely tsika. Andeha ho aiza tompoko? Hitsapa amin'ny fahaizany se mitondra fiara eny amin'ny lalambe. Miakina amin'izay mantsy no anekeko hiantoka na tsy ny permis de conduire an'se. Sady andraisako an'se hiasa ato amiko. Ve. Dia mitenana rehefa vonona dia manaingo tsika e. Dia ajanony eto daholo ny hianatra sy ny hafa tsy ilaina zany rehefa mitondra fiara. Voaray tompoko. Wow, tsara be. Ara-dalàna daholo ny réflexe sy ny anticipation. Tsy manao tsakisatra nadala. Na inary binôme sy aza tsy manana be tonga ny sezao rehefa mitondra fiara. Zany ve? Tsy misy kiany na Ranjaka fa 20/20 a. Validé ny testanse. Voaray avy hatrany fa aza mitentiana ntsony. Zany ve tompoko? Eno a. Ary araka nefa ny fanarahantsika dia toako ranoray zany ny volangalan'se permis complet. Saotra tompoko. Tsy maintsy miditra auto-école aloha zany se mazava ho azy. Ary vao azo zay permis zay dia manomboka miasa avy hatrany se. Dia mbola mamerina ny fisaorananao hatrany re Monsieur Ramananarivo. Zava-dehibe amiko tokoa zao fandraisanao hiasa atao aminao zao. Tsy misy isorana zany fa ajo tsara fotsiny asa dia milamina tsika e. Ankoatran'izay mbola misy zavatra tiako hazavaina amin'se. Ay. Fitsipika efatra ny tsy maintsy tandrovana rehefa miasa ato amiko. Eny tompoko. Ankoatra ny lalàna amin'ny fiainasa izay resan'ny mpiasa rehetra eto Madagasikara.
ka ataovy mikobaka tsara aloha ny sofiny seso lalidalovana ka tsy mahare fa tena sarotiny amin'ny reto fitsipika reto a. Eto ary ny teninao patron fa meno a. Zao ary. Voalohany, tandremo ny fahataranaram-potoana fa fotoana very mira vola very. Rehefa mivaly dia mivaly fa tsy amivaly sy 5 na mivaly sy 10 voavonina. Faharoa, ahatsao toy ny anak'Andriamasina ny fahadiovana. Tafiditra ao anatin'izany ny fahadiovan'ny fiara anatiny sy ivelany ary ny fahadiovan'ny kodiarana 4. Ny fahadiovan'ny vatany se, ny fahadiovan'ny akanjo eny akoditra se, na eny zavatra momba ny se amantsy ka ataoko fa mazava tsara izay fanamariako izay. Ho tandrovako daholo zany tompoko fa zamanahy ianao. Fahatelo, tandremo fa tsy azo hitondrana olon-kafa ankoatran'ny sy miara toy ny fiarako tony a. Matoa izay misy olon-kafa mitaingina ny fiara dia na izaho na i miaro no mamia lalana ny sy hitondra azy. Dia tsy azonao atao ihany koa no mampiditra namana na sipa, indrindra makorely lato fa tonga dia voaroka avy hatrany raha mahatratra a. Eny patron. Ary fitsipika faefatra farany, ary tsy nikely indrindra. Fa adio toy ny reny sy ny anabavy mikitikitika na mikotin'ny zanakivavy fa tonga dia ala porta. Miary ve izay lazainao izay monsieur Ramananarivo? Hoy izy akoatra miary nefa e. Sarobidy amiko ny vavy tokony endry njaka ka tandremo a. Nareo samy mpiasa na ifampivady aza tsy rarahiko. Fa ny zanako tena atao fady a, aza kasikasiana mihitsy. Mazava ve zay e? Mazava tompoko. Ok. Le trano fanela amin'ny trano ragardy ao tokotany io zany mipetrahany se mandritra ny fotoana esansy ato amiko. Efa misy fandriana ao ary efa misy bodofotsy sy ondana ihany koa. Misy aromaro zay koa ao afaka andaminany sy ny lambany se rehetra. De mahaiza manaja asa fa fitsira miarany se ny tena nandraisako ny se a. Raha ny CV tonga tato amiko mantsy tena maromaro ihany, saingy se zany tsara vitany. Misaotra anao ny safidy monsieur Ramananarivo a. De misaotra ny zanako vavy ihany koa. De misaotra ny se ihany koa no fakasitrahany e. Ary andao dia am'izay fa hariva ny andro. Diovy tsara ary njaka. Le kodiarana koa indrindrindra e. Le rétroviseur koa tena misolitika be fa sasao tsara ka. Eny patron. Afaka 10 minutes tsika manainga ka mino fa vita homana tsara sy anatin'izany fotoana izany a. Zamanahy ianao fa efa pare sika e. Pare sika afaka 10 minitra. Ok, ataovy malaky ary ny fiomanany e. Inona foana koa ary ny jerijereny miary avy eny am-baravarakely iny. Ataoko ihany ny tsy ho ratsy saina fa ty sipity ohatra ny hafahafa zany a. Satara. Jesoa. Esory amiko ny devolony fitsiritany fa tena mitato latsa-pity amin'ity njakanjaka ty a. Efa niezaka ihany amoty tsy ndrara asy nandritra izay 9 volana ny santa tao aminay izay fa tena ohatrany tsy voafiako tsony. Vo maika an'io fa benjaka. Lasa mahavatena be. Tsy mamofopofona sy firehitrehitra tsony fa sady lasa bokoboky na nodranjanana. Satrika foana hitazana azy eto am-baravarakely eto. Oe, afa-baraka marina. Loza fatazany a. Aleo idiny ty rido amin'ny varavarakely tika. Efa haiko hoe diso fantatro loatra indray aza. Efa kopy efa latsa-pity amiko ianao ry miary a. Miova loko kosa ve moa ny bandy tsy ahatarany zanaka ny enjana. Ndrery zava-boarin'Andriamanitra tsy anatsy iny. De taty amiko tokoa vareno ny vilany lalan'ny fonao e. Sady tsy mahay manafina mihitsy le kalakely ty hoe ty a. Nefa ny dadany a tsy mandrara mafy a tsy sarizoro aminy. De anao manano tenako am'izay aloha sao taraka. Amin'ny manaraka dinihana ny momba ny miary tiana Ramananarivo zanany. Ka ilety grave be zany adjoint a. Ay tena fikomina be mihitsy ny aho fa tsy fitakiana taratasy fotsiny.
Lozy zany marina. Tsy ho tongava mpanao gazety any ve nareo raha zany? Ino indray ny tsy nieritreretiko marina. Aleo fa hidina ny fianaratsoa arak'izay aingana e. Tsy maintsy alamina zany toetra raha zany fa mahamenatr'olona. Raha ny fournisseur zany tena vaty antoka ao atsika. Teneniny personnel fa efa andalana ho amin'ny fianaratsoa dia zay hoe. Ok, mandram-piona adjoint. Mahasosotra rangahy zany. Fa misy ina ry dada? Tosorena be ianao. Fa misy olana angany ampiasana? Problème be tiry miary ah. Fa ahoana e? Migrevy be hono ny mpiasany amin'ilay annexe ny orinasantsika ny fianaratsoa. Dia efa hatramin'ny nomaly zareo ny tokona tsy mety handray asa fa mitaky fampiakarana karama. Anga? Milanja sora-baventy ivelan'ny orinasa mihitsy zareo sady misitsoka sifle. Raha kosa zany. Dia ahoana zany no ataony dada? Tena tsy maintsy makany fianara arak'izay aingana andamina ny toetra ra e. Dia aleo inary no entiko fa njaka aloha mba mijanona miaraka aminao indray aloha amin'ity ndray mitoraka ity. Sady njaka tsy hana manzaka manao lavalina ka aleo izay chauffeur efa zatra rano entiny. Zay tiany tata ihany moa io ko. Ny ahy mety amiko daholo na njaka na nary manatitra amin'ny fiareny akatso. Ay, ambeny tsara ireo mpiasatra antsika ireo mandritra amin'ny fotoana tsy mahento ahy e. So hitsy eo dia manararopaty. Iana re. Indrindra fa injaka. Ohatra ny lasa mafimafy loha zany mantsy le zalahy ny tato ato. Efa manomboka manamanam-bola ka lasa misimisy toetra. Hatramin'izay nahazo ny an'iny telefonina tactile iny dia mampiresaka vehivavy anaty Facebook foana nataon'ilay rirara. Asa zao na firifiry tamin'ireny vehivavy atsitsony isan'andro ireny nefa laviny teo aparafara. Rehefa andro tsy fiasana mantsy le ry ohatra mivoaka foana amin'izao fa tsy mijanona tranony tony talotsony a. Ataovy matotra koa e. Tena marina e. Miova mihitsy le ry ka. Zay ny teneniko anao hoe ambeny tsara fa sao manondranondra anato rehefa tsy eto ah. Aza manahy dada fa ambeniko tsara ny trano mandra-piverinao. Fa dada moa zany firy andro no hijanona ny fianaratsoa? Mety 3 na 4 andro eo e. Miankina amin'ny zava-misy ihany koa fa tsy afaka ny maharitra be ah. Dia roviana no anainga? Raha pitso vao marina be zasinarina anainga. Dia hitondray voandalana zany rehefa miverina avy any dada. Eny akiry piso kely ny dada. Efa sipa be 2 taona ikinareo mbola be fitana ihany. Marina. Eye. Mahasosotra. Zay zany ry miary ah. Ende tsara zany zanako zany dia atsoa foana raha misy olana. Ok papa. Bon voyage des bisous. Bisous zanako. Velomy serinjaka. Mandra-peo patron. Soavadia ianao. Iny ny falasa rapapany. Malalaka amin'izay zany ny arabe. Samba ny aty tao anatin'ny 9 volana any asana vao azo carte libre lava be. Analaza zany ny bandy fa inona fotsiny moa zany natao eto. Fa mialohan'izay aloha andraso jerena ny progany androany. Manatitra ny mademoiselle miary any akatso amin'ny valo maraina dia mitsena sy manatitra azy moa dia amin'ny 12 atoandro. Dia izay. Aoriana amin'ny tataovonana zany lahy dia efa goranjaka. Revorevy any amin'ny bara aloha no anomboantsika azy. Dia motikely avy eo so mahasarym-pisaina ny mademoiselle miary. Rehefa maizimaizina indray mamoaka ny taban'ny patron be dia misera sasavavy ny lalany antsary lalàna iny e. Rehefa tsy misy ohatran'izany. Fa iza mamela fiara-miandro alitsana. Oay. To misy mamoaka le 4x4 ao anaty garage. Fa iza ka io mamoaka fiara io azafady e?
Mady kely. Nzaka! Fa entinao aiza io katikaty ireo azafady e? Midira dia tokotany aloha dia aty miresaka. Miady anao eto a? Tena bandy manandrak'andrana mihitsy ty. Matika ianao raha tafidina any ambany any andro any. Andriamanitra! Fa toakika ny kapô? Fa iza kay naniraka anao amoaka an'io fiara io e? Ka mbo mangataka permission kely aky made miary fandeaka rivotra kely le bandy a. Dia mahetiko ny daba raha tsy mampanino. Hoentinao aiza? Efa mivalo sasany alina nge zao Nzaka e. Ary ianao tao vilambilana be. Fa mama nga ianao io? Sotro kely fotsiny aky fa tsy katry a. Manjary tsy mavita action mantsy raha vao tsy mipaisa le bandy. Action inona? Ary vono ihany koa aloha izy ka fa tena tsy zakako ka. Aty amiko daholo ve rangano setroko anao? Azafady. Raso vonoiko. Za ve moa nahalala hoe tsy mazaka sorato ny zanaka mpanankarena miata velona tongo. Bon, action taterahany tsara lalàna aky izany ry piso a. Sady mifantana no vidy no manamboatra. Kopindry e. Dia zay sakelako ny vamy mambainareo ka ahoana? Avelan'io ve za? Tsy mila e. Tsy manaiky an'izany a. Satria nahoana kosa ary fa ianao kosa. Tsy ilotony ao amin'ny fatim-behivavy makorelana ho any ny fiaran-dadanay e. Eo aty ny lakile any katikaty raha dia lasa ianao miverina any an-tranonao any a. Ndray kosa kia. Za nge kia Manginy! nareo kosa raha ngasy sarotra ifanarahana be le ty. Lasa ianao matory fa tsy misy fiara mivoaka izany eto an'io alina. Mazava! Piasa tsy azo atokisana. Fa ina mbola hifandrafandrana ho ahy eo e? Tsy mahazo fampijeritsory angamo sa tsy azo jerijerena ny zanaka pata? Roa koa ty fa tofo. So everinao fa tsy kopoko aza fa mirevy angy eto ahy e. Mbola ho avy any aminao ny zigzag mandrivorivo fa za mahaky. Rehefa tsy avelanao mivoaka amin'ny bandy a, dia ianao namboariko ato. Fa andao moa. Te higadra. Bonnoy ianao e. Dia tazatazana ve tsy ambaravarakely etsy any ary efa manimanina. Bisous. Ory miary a. Piasa ve no manao fiteny mamofady ohatran'izany dia mipetrapetraka fotsiny ry e. Ka inona no tadiavindre ataoko eo ary e? Iady amin'olona mamo? Tsy nahamenatra niny mihitsy nan'olona natao an-trano ndra hoe nitrotra tamin'ny alina. Fa nga moa ndre sinjakarery ny ao amin'io vilabe anareo rehefa alina fa tsy misy olon-kafaka. Kilasy mody daholo ny mpiasana ao fa ragarda ihany mijanona alina satria izy miandry tanàna. Dia hitan'izany ragarda izany daholo izany ny fifandiran-dry sinjaka alina. Ie. Hitany fa ninitsy napiditra azy tamin'ny fifamaliana isinjaka mihitsy a. Kinona moa izany fa tsy tonga dia voaroaka raha maimbo helika vao mivery ny dadanareo. Nisy fahavolombelona nahita ange izany ny zavan-trangy e. Sady pila 19 be izay gardiana izay a. Tsy maintsy tonga nany amin'ny dady ireny seho alina ireny na tsy tena azy a. Ataovy mahita aky rehefa tsy mahay miaina. Izy ampina indray vai no misio amin'ilaiko. Nga izy ny voatra be ohatran'ireny raha tsy indriny ny angavy any dadanareo mba hanampy azy. Dia asany aky. Sarotra ampiana aky ny olona ny tena marina. Aleoko indray aza mamahana alika. Iny endry fa saro-posaina. Jereo ty tarehany raha tsy mivaly mainty be. Makafoko ny tokako. Made miary. Fa maninona ty sady koky io a? Ka ny loza aky tankeo fa tsy tafafo maraina. Tsy mivoazika fa tonga tena début. Olona makafoka kosa ve no anatitra aty am-pianarana? Azafady. Mo tsy maheno indray made a. Fa maninona ty sahady moa izany le maimbo helika be taloha ty e? Vao amin'ny folo maraina nge izao ry aniny.
Mbola tsy mirava izay fa voapaozy fotsiny. Ary mandeha tia mandeha ihany fa manelingelina olona mianatra. Tsy miresaka aminao aho fa mandeha miaro ny resahako hoe. Izy aza tsy teherika aminao fa mangarika beko. Raha za ihany na miala moramora dia ary amparkinina ary miandry anazy. Mbola 12 izay vao mirava. Dia amboary tsara ny fiarovan-tena fa tena tezitra be ilay zanak'olona tamin'ny zavatra nataonao anazy tamin'ny alina izany. Kozy ve le ty? Dia manapoiza fa iveriny tarika posy any tamagay e. Dokiditra ary tantely fa aza mandany andro miresaka amin'io eo ah. Avela izy ho kekeriny neniny eo fa sitrapony azy. Dia eo pefy ihany. Tena miavonavona be mademoiselle miary. Tena tsy maintsy alamy miny fa sao dia be tato-bola rany amin'ny dadany ihany ka izay vao modosa. Za kosa aloha sy iverina hitarika posy izany intsony ka. Na za voaroaka dia mahita kandra amin'ilay noho ity. Na mahazaka mamasosy dia tsy miasa mandrakizay. Fangary tsy hoe 12 indray ny kialakely iny no mirava. Efa 12 sasany izao mbola tsy nipotra ihany izy. Aza hitako ka tsy hanantona ety amin'ny parking ety iny fa avy dia andeha episody indray. Izay vao tena ho diso-tetika eto. Ino kusina izy ka? Efa saika kivy ah. Andrasoko laksonena sao tsy mahita. Mandeha aty. Anjona re izao. Aleo vana ny varavaran'ny tomobila hidirany sao dia izay no hafaly azy. Tsy maintsy galan kely larin-jaka fa miasa ny lany manefa fa raha ho tsy azo fanarahany ity. Ao midira mademoiselle. Aoriana fa tsy ao aloha e. Zangasy-panao niaraka hipetraka aminao eo amin'ny devant. Azafady ary. Eo ary. Atoriana anao izany nipetraka. Misaotra. Andao amin'izay ary sika hody. Ary ahoana koa reto tsakotsako be dia be atao anaty aro kely reto. Fa entiny ho an'izy ireo Ronjaka. Anao ka? Sa tsy tianao ireo? Ataoko inona? Zangatsy manako-anina no hihinana izay nividiany volanao. Mandeha miary ah. Inona e? Matsiro kely daola ankereo e. Sady lafo be ny nividianako azy. Misy mofo fo izao. Misy hena baolina dia misy samosa ihany koa, misy nem, katlesy. Misy ranom-boankazo ihany koa anaty tavoahangy plastika io raha mangitahita ianao. Dia inona moa izany ny tombontsoanao nividy andreo ah? Zanga mahazo mihinana andreo akory. Manao rejima angiahy e, sao dia tsy fantatrao. Fa maninona no ajanao ny fiara e? Zanga ny tenanao hoe ajanona io? Mandeha miary ah. Tena hifonana re. Lela paladia aminao ah. Aiko fa tsy nety iray ny fihetsika nataoko taminao omaly ireny. Mbola diso koa za androany satria tsy tafafo maraina nanatitra anao tany am-pianarana. Fona mandeha. Tsy ditra tsony ah. Sa tsy hamaly valainao tsony. Matahotra ny ho voaroaka ianao nefa voalasa data dia ny fitsipika mahasarotiny azy indrindra mihitsy ny tsy pahanao voalohany. Kefa hoe mifona aho ah. Sori ihany koa fa tsy asianao fenohanina io fa manelingelina ny toerako e. Raha tsy fo za ko azonao tambatambazina amin'ny sambosa sy ny emma. Lery daholo fa volanao ny lany tamin'ireo. Dia aza miresadresaka amiko tsony manomboka izao fa ny asanao atao tsara mandra-piveriny dada. Rehefa tonga dada dia mifanazava indray tsika. Ary veloha ny fiara dia andao oto fa laha ny andro mitongiziny eto fotsiny. Ok ary. Ety e. Fa lasa izary le maimboelika taloha iny. Efa 10 izao mbola tsy mody ihany izy. Nanontany Andrankarta lazainy fa hoe tsy teo mihitsy ho ny Nzaka nanomboka ny hariva teo.
Aza hitako ka mamoy fo any le tsy misaina iny tamin'le teniko hoe orohana. Sitrapon'iza koa nefa tsy mo ny adalany ihany. Mijanona koa rehefa tsy andray mampitainitaina tsy. Aleo rangaha tenenitra garta dia saina mijerijery azy any amin'ny barany aho. Mino aho mantsy fa tsy lasa lavitra iny. Tsy maintsy bara teto amin'ny manodidina teto ihany na andehanana raha hoe nirefirefy. Sa ve any amin'ny vehivaviny izy mandreraka na amin'izany raha olona ka. Aleo resahana garta fa tsy dia azo tsiny amin'ny adalany iny le vendran-dahy iny aho. Andriamanitra, za mifahatairako. Fa manina eto ambaravarany chambre-ko eto moa le tsy lamboty ity. Fa iza moa napiditra n'ity tato amin'ny maison principale tato? Chérie? Mbola maim-potoaka ihany le belope ity. Misoratra eo ambaravarana teo ianao ka? Oh là là, irona artiky zitina be ity. Nareo fa tsy ampirevy. Miala tany ianao rinjaka fa tsy ilaiko mijanojano eo ambaravarana efitranoko eo a. Lasa hoa! Aza tao azary ranga le bandy. Za zay efa sahirana nanapitsoka le varavarambe fidirana tao ambany toko. Ny potsihany ity ny varavarambe. Tena tsy lahy mihitsy ity. Miara, kalomondry. Tsy mba mahafaly indray kosa ve mahita. Azafady. Esory ny tanana fa mandoto ny akanjo mandriko. Malala. Ndray hoa fa aza mikasikasikeo. Dobodoboka be mihitsy za forao zary a. Tsangam-bolo be koa ny tananao. De maninona? Matahotra nga ero ty. Za rehefa matahotra be. Inona no atahoranao? Za? Matahotra ny fitiavako anao ary miary. Ahoana tsara? Ka tiako be rao aroko. Mba fantatrao ve zany sa dia hodinao fanina fotsiny aloha? Mbaika. Aza misakorokoroka fa mahakamo be. Tiako be nge ny fofom-batanao inay amantsy le no tiavinao. Miala. Miverina mankoritsina be indray ianao zany a. Nzaka? Mamy be ny molotrao. Je t'aime ma qui chérie malal mon amour, mon amour. Losina ry Andriamanitra ty nataoko e. De ty lehilahy ty ve zany ny santatra ny fahadiovako. Zanaka patrony aranandry tamin'ny shoferany. Langolango indray alina de roboka sy nanary lamba. Tsay. Matiasina ny vatako marina. Rikoriko. Marara. Fanga marara ianao no midekopa. Ohatry manenina sady marina. Mila amin'izay ianao teo mpandrinako teo. Dia anaovy ny akanjonao sao dia misy mahatratra eo. Inona ary ty taitaitra be ty? Fangatsy ty indriny ro andry sady a. Aza resahana ho an'izany ary nzaka. Miakanjo fotsiny ianao tendana mandeha. Ary miangavy ianao fadio tena fadio mitantarany zavanitranga tato amin'ny tevitranoko ty aman'olona. Efa haiko mihitsy fa tsy maintsy hamoaka an'izany vavy zany ianao. Fa nanenina be mihitsy zany ianao niarana tao tamiko aliny.
Inona zao no mampiomehy anao amin'izany? Ka mba faly ako. Sa tsy azo atao intsony falifaly ato amin'ity trano ity. Tsy ravina. Rehefa mifanaraka tsara fotsiny sika ry miary, dia tsy misy resaka mivoaka eo ah. Ianao te hitandro ny voninahitra ao, za tsy te hiala amin'ny asako koa. Ray sy ray zany ny baolako. Samy fotsiny tsy be taty bola na dia milamina ny sera. Zay fa rehefa avy eo ary. Bisous chérie, à tout à l'heure. Mba irangafa lety e. Tsy ravina. Dia fakapana ohatry ninona loatra kinona andeha misaindry tany nanaiko mora foana ohatran'izany riry miary ah. Amin'izay tovovavy mbola tsy mikasih an-dehilahy. Faty tsofera tsy misy ilaina azy ary inona antotoana tena. Efa nanena kiary tantely fa zala-tsaina tsony ah. Matondramana rivondry raha izany ny fantany. Dia inona izany zao ny episody manaraka ka? Iandry varadatsaka? Tsy haiko tsony e. Lohako aza ato marary be mitsy mieritreritra an'izany. Manino ny telefonina andre? Tena dady ty. Raha izo aky fa tapaka ihany ah. Ohatray. Allô dada? Bonjour zanako. Manao any dada? Salama anaka. Any am-pianarana nga ianao zany? Ie, aty am-pianarana zao fa hoana? Efa ato an-trano ary miary ah. Maninona? Efa ato an-trano aza. Vao tonga zao zay sinary. Lasa kelikely hono ianao ragada dia tonga izay. Saika anao surprise anao anefa ianao tsy tratrako tady tsonoko. Zany ve? Ary ohatrany tsy rototra koa renga ianao zany e. Tsy mahafaly anao nga ny fahatongavako. Tena faly aka. Fa tsy napoiziko fotsiny hoe tafaverina sady nareo sinary. Mitondra voandalana ho anazy zany dada? Mazava ho azy akia. Voandalan-janako indray ve no adiniko e. Mody avy hatrany rehefa avy mianatra dia hitanao ao ny abetsaky ny zavatra nentokandry ato e. Zay fa tapahaka aloha tiantsy te. Rehefa tonga ianao miresaka tsara tsika. Ok dada. Bisous zanako. Bisous. Efa tonga ao an-trano ny dadanay ah. Sahady veky. Anga moa tsy hoe afaka telo na efa trandro indray izy vao tokony hiverina. Kefa ahony izy e. Za koa aza mba gaga. Dia courage indry izaniko. Mivava mafy mba tsy ho tonga eny am-potsofin'ny dadanareo ny sampona nataondry sy le vendrana iny. Tena sura ve ianao ry miary fa tsy manana zavatra ambaramiko? Finona foana mahatonga ny dada manontany an'izany e. Efa fantelo izay no teny an'izany tamiko. Efa namaly aho hoe tsy nefa dia mbola dolerinao ihany. Tena marina? Tsy misy ho afa dada koa. Na eny zavatra tamin'ny ragarda mantsy dia izay no tiako amarinina aminao. Zavatra inona? Asa? Zaza miandry nitatitra avy any aminaoko. Ntsahary le fanahiako. Tena nanao sotro kely taty amin'ny dada taty sahady le ragarda vo iny. Tena minina aminao arery dada fa tsy nisy zavatra nipika izany tato nandritra ny fotoana tsy nahateo anao ah. Zany ah. Tena ninona zany ny kapon le 4x4 rankika be? Sa tsy tsikaritra koa io lokona fiara kika be io? Dada, aza hitarina be re. Tsy mampiena ny tanjaky ny fiaranao nge izay kika kely eo amin'ny kapo e. Tsy mampiena ny tanjaky ny fiara sainga mampiena ny fatokizako anjaka zany e. Ary vakinana fotsiny faly arinina nanao an'io. Dada, miangavy anao ah. Avy aloha zany ho any. Ndana makaina fianao ve tsy reraky ny voyage e. Za hitoko ina fa aza meny vavan'olona izany. Nianatra nitondra fiara toy ny mahazatra no nahatonga an'io. Dia nikasoka tamin'ny varavaran'ny garage le kapô. Ay. Miala tsindry dada. Miala tsindry nahatonga fiahinao anao ny zavatra nataoko. Za mihitsy no adala. Tokony tsy nanandrakandrana nikasika andreo fiaranao ireo mihitsy ary efa tsy eo ianao. Zay aloha dia marina e. Eny e. Tsy maninona izany.
amin'ny sisa anao zaverina ntsony fa manjary siba mifananana raha andraka andramana ohatran'izany daholo a. eny rery dada sany lainga be ako. Tompo fa manena koa raha zany tena mandoka be ny vavoniko na fofona tsy misy dikana aza laza tsy zakako tsony mihitsy. Marina tsy vokatra amin'ny tsinaiko raha zao no mitoy. Fa manino ianao anaka tao mandohalika be tao foseptika fa marary angahy ianao e. Tena tsy salama ary dada. Misy tsy zakanao anga le sakafonao antsika teo? Tsy haiko rery dada, tena tsy fantatro. Kamerina ary teo dia ndao entina any amin'ny dokotera ianao zany e. So zavatra gravy nefa lozantsika mitary eto fotsiny. Ary ho tsanotsara anaty vavanao dia sasao ny tarefa misoletika be ty izy. Vita? Ie. Ay, ndao ary. Zao no izy ro miary a. Rofony etanao dia lasa ianao mandeha. Tsy te ahita ny tavanao atao amin'ity trano ity tsony a. Sady mampety voninahitra ty mimpamitaka raha aman-dreny. Dada, tsy mihaino izay fanazavanao ahy e. Ahorony fotsiny ny akanjo dia ndana mandeha any amin'izay mahafaty anao any. aza tao an'izany kosa moa ahy e. Zanako foana angiany inona adisoko e. Hoay zary any andeha raha tsy avelanao itsanato. Tsy problemako zany karakely ty a. Kely veta sady tery saina le tsy manjary ty. Dia chauffeur very miarina namizanao fahadiovanao hoe zay njaka. Efa fantatra nge naninina nafina tamiko azy ianao tamin'ireny e. Efa henoko tamin'ny raha garda daholo ny zavatra nataonao sy njaka tato tamin'ireny fotoana na tsy nahateo areny. Ny andro ny fahatserovan-tsananao fotsiny a. Saingy lainga moa nafafinao anahy. Zao tratrany na fenina raha volana taty aoriny. Tsy misy saina. Oka rery dada. Dia saika tsy hitsotra amin'ny marina mihitsy zany ianao raha tsy nivaly ny vokatry ny akegenareo. Fona dada. Mangina hoe Fona. raha zany atizerako zany ny apary na potika teo anao. Arena zao le fakamboty iny. Aiza zaka ao a? Ka tsy ao an-tranony eo ihany ve izy fa hoay zary e. Mahalala iny andramo fa tsy ataoko vita moro zao a. Hoay le ty e. Ay ve nisy an'izany e. Be voka ve zany miary. Piasa maso sy paty. Tsy azo itokisana. Voalozana dia mamofady. Le kisovavy tiako moa tonga dia manaiky. Gravy ty. Tena leo mipafa maty mipata be eto ka. Ary izy ny azakazaka nandositra iny. Iza hoa. Ay ny resaka tato ambadiko ny varavarana tato le pokaty iny a. Taperiketo ny alandro any. Aiza le pasoko teo. Asa metalatala rery dada. Mahazo amiko alandro any fa tsy manaiky an'izao a. Zavatra tsisy dikany ohatr'izany rery dada no amin'olona. Apetrao iny fa velao izy hoany e. Tsy misy dikany. Tsy misy dikany zany namitony ny vatanao. Tsy misy dikany io zaza tsy nirinao kibonao io. Mba ianao mandehanako e. Mba eo a. Kay, manosika fotsiny. Potsako amin'ity basy ty loha azoko eo.
Dada! Dada wa! Dia izany aky ny zavatra nitranga tany a. Lasa nandositra lenjaka vao naheno hoe bevoka. Izany? Natahotra ny hovonoany dadako angamba izy ny tena masina. Tsy nisy ny entany fa dia ny vata tena fotsiny lasany. Ny karapanondro ny asa mbola tavela ao aminay ao ny. Tena mbaloza koky izany ka. Dia firy volana hono izany zao io zazy eo akibondry io sy ny dokotera? 2 volana eo any. Dia inona izany zao ny ataondrika? Aizo indray ny petraka, inona ny velomana? Mba efa netretondry daholo ve izany rehetra izany? Indrindra nge zao kiny mampiasa ny saiko e. Tsy hitako izay tany ale. Le carte bancaire fampiasa koa moa nalainy data. 5,000 zao mba volako aty. Efa nangalako sarandalana mivezivezena koa ary le izy. Nga moa tsy mba misy fianakavianareo tanana manodidina ity? Misy kisaingy tsy misy mety andray ary zareo a. Angevitry ny efa nafarany daty ireo ka tsy mety hanokatra ny varavaranao a. Efa tapitra ny teteziko daholo ny havana akaiky anay rehetra saingy vao teo ambavady dia anjoninatsona ny tsena. Meko koa zay. Raha tsy izany ve kizahaka aty amindria. Tena miafaka iny manjoary tantely a. Nesorina tamiko tao anatin'ny iray mpimaso ny fehitanana ny ainako nandritra ny 12 taona. Ka ny indri kosa ngeky adalany. Aiza moa dadanareo ny fiotesy? Tsy fotoana ny fanomezan-tsiny aky izy eo fa izay vahaolana omena. Ketraka tanteraka ngeky ahy. Dia ahoana re izany? Ato aminay koa ngeky iry miary manahirana be. Izany ve? Efa indri ihany fa tsy mipetra-drery ihany ato fa miaraka amin'olona. Ary ny sipako ny miantoka sy mamelona anahy. Sady na naiky ny petrahandry ato aza ny sipako tsy maintsy afiafy kely indray satria tery ny trano. Ny efitranonay tsy misy afa-tsy salon dia efitra fatoriana miampy lakozia. Dia tsy maintsy hoe nan-dakozia izany ndriny mamelatra fandriana raha hipetraka ato aminay. Ekeko daholo aky izany raha izay ny ahafahako mijanona ato aminareo a. Fa mba reseo lahatra moa izany olon-tindry izany a. Afaka matory any an-dala tsara, afaka matory any an-dakozia, afaka matory amin'ny tany koa nge izay mety atao e. Aleo fa ho resako ary izy. Eto amin'ny kanape eto aloha izany ndriny matory mandra-pahazo valiteny mahafa-po avy aminy. Raha tokoa mantsy izao tsy eto fa mbola any ampiasana ny any. Permanence izy androany dia tsy mody raha tsy rapitso maraina. Eny eky a, raikitra izany. Ndry le miary ndry zany le hoe namany tantely efatra eny amin'ny kolejy. Eny sheria. Izy le miary. Dia izy kosa ny rato ry miary a. Olo tiako izy rehefa rotoana teo izay ny rahanay. Faly mahafantatra ny rato. Torako izany koa. Eny efa nresany tantely tamiko ihany zao fa izay moa izany vao tena hitako mivantana koa. Ay ve fa tena mahaza be tokoa aloha ndry fa tsy nandaingy tantely. Tena hoe aiza koa e. Ina indray zao fa marina nge izany lazaiko izany ry chérie. Eny fa aza tokatokafana be ohatran'izany izy fa manjary tsy mahazo aina ka. Sarokena be ngeny izy io namako io rado e. Ay ve raha tsy izany fe izany ao saina isy olo vava azy resaka aminao fa izy tsy miteny mihitsy. Fa tena tsy miteny mihitsy tokoa angety izy. Ay mba mitenena hono ekiry miary fa ohatran'ireny bory lely reny akitindriko. Ka efa voalaza ndry teo daholo moa ko izay tiako lazaina kinona tsony no amboaraka eo.
miandry ny famorampony rado mahakasika an'le fangatahako fotsiny sisa dia zay ngamba. Ay ve raha izaho aloha ny anontanianareo miravavy dia tsy olana amiko izany nefa oka zava fa noho ny finamananareo roa nanekeko an'izany fa tsy hoe izay te hipetraka ao aminay akory dia mahazo mipetraka ato daholo. Somary teritery mantsy ny tranonay ka ataoko fa tsy mahasarotiny ianao raha ny an-dakozianay ianao ny matory mety aminao zay sady mandra-pahafotsiny koa nge io fa tsy hoe mandrakizay ianao moa ve tsy hitady asa dia hiala ato rehefa teraka somatsara Izany mihitsy kia. Fa ianao tokoa ve izany tsy hianatra intsony ry miary Eny tokoa Tia mita fianarana hatrany farany tokoa saingy tsy afa-migovoka intsony ano ity zaza vao miforona atao kiboko ity re. No ataoko angamba dia hofitaiko ty 3e année ity dia hijanona tanteraka avy eo. Mety mihitsy kia izany sady ny examen efa akaiky. Tsy efa 2 volana sy tapany sisa dia hanomboka ny examen final. Ie, afaka 5 andro eo. Dia mba kajikajy eo chérie ny fandaniany fa tsy manam-bola mihitsy nge izy io na ny ariary azy Nanaovany dadany fairany koa mantsy izy io. Hatramy carte bancaire fampiasa ny nalain'le rangaha masika veliny daholo. Zany eny tsy manino izany fa mifanambomboatra kely eo tsika dia miafiafy kely raha sanatria tsy ampy ny entimanany tsy misy manany ampy koa ny mantsy fa sambatra izay mifanampy dia misaotra betsaka anareo roa kely rehefa tena mahafonjy anareo tsy misy isaorana izany ry miary sady atao inona moa ny namana raha tsy hifamonjy amin'ny sarotra Dia efa milamina izany ry miary famboary amin'izay ny saina. Dia aza mitebiteby tsony sao dia hoso izany io zaza tsy nahy io. Dia misaotra kiry tantely Tsy misy isaorana kiry besta. volana latsaka kely teo izay nipetrahako tato amin'ny rato sy tantely. Azoko soma tsara ny diplôme de licence na tsy afaka ny ano fianarana intsony aza. Efa hita be ny kiboko ato. Efa ny fiatriana ny fahatongavany zaza indray sao ny lara-pahamehana an-tsaiko fa tsy fianarana intsony. Nzaka moa dia tsy hita popoke. Na ny lahara telefony aza angamba ny vainy fa hatram'le nandosirany tao amin'ny vila dia tsy nahazoazo mihitsy afa dia message vocal foana. Tsy halala izay rainy akory izany ity zanako ity. Eny iza tokoa moa no nanam-po fa iny atalana kely indray mitselatry mitarika fiovam-piainana be ohatran'izao. Ary dada tena nafoy tanteraka le ray fiantantako. Na dia nanontany vaovao momba aza tsy mba nataony akory. Rehefa miezaka miantso aza nefa dia tapahany foana. Misy fotoana ihany mba nandalo teny amin'ny teny ny tsapatsapa raha mba efa nisava ny atezerany tampo saingy valy teny mankarary fony andry. Na tsy fandevo maty aza ry karakely ty tsy mila anao zanako tsony noho izany tsy ilaiko mandingana nyty tokantranoko ty tsony ianao mahamenatrana ny tononao rainao azy lasa ianao mandeha aza miverina tsony. Marary ange izany saingy tsy maintsy negena satria vokatry ny natao. Zanako ngeza ny kiboko izany rehefa jereny tao amin'ny fitaratra mibotsina be sala misamborera. Miary oay rato afa-baraka marina lozako nanainga asipo ny jery kibo teto amin'ny fitaratry ny salon nefa ny varavarambe fidirana tsy nitiako. Tena azafady rato tsy napozikiso olona hiditra tato dia tsy nitiako ny varavarambe. Nahita ny tsy fahita ianao marina
Tena mialatsiny re Tsy misy tsiny akia. Tena afa-baraka anao Ary idiny tsara aloha le robe fa mbola hita be ngeny aty aoriana. Andriamanitra. Ao ianao ampiko fa tao sahirana ery ianao zany. Voakasika raha tamin'ny tanana ny feako. Zay? Ary to mivadika voatabia masaka ondro tony. Le nkasiako kely teo ve nampivaramena be andre ohatr' zao? Aza kodikody ohatran'io moa fa vao maika ange azo ny fakapanahy. Tsy azoko. Manja be ho andrina be kibe efa ho teraka azy e. Ohatran'ny mannequin tel baolina fingotra reny. Rato maso sady lasa izy nakany an-dakozia. Mbola misy ranona paho angaki ato an-dakozia ato? Ie, mbola misy eo ka. Ary tately anga mbola tsy tonga? Mety efa ho avy izy zaiko. Amdimy izy no raviny akatso. Fa inona foana ho aty andonian-drado ahy mbola misy zavatra tsy mety anga ety amin'ny vatako. Ka mba mijery fotsiny ray hafa ianao koa zany de mahamahana be ohatran'iny reny. Eo ary fa tsy tiftifitra anao amin'ity maso-dalako ty tsony ahy. Nde sitry be latsy amin'ny chambre anay sy tantelatsy aloha fa mampatahotra be zany herin'ny fotoaman-dratsy zany. Atsoy ara mila tanandriana latatin'onona ikokotra lamosiny. Bisondry de bonne nuit vetivety. Atala. Inona foana no mampitsanga mitoetra ny rato io e? Andro efa misasakalina mbola tsy matory any le belobe ty. Ilozana mivezivezy iraky ny trano. Fa misy zavatra tsy milamina nga ny ivelan'ny fefianina ny tsikilo ambaravarakely foana ianao e. Milamina tsara anio ka. Tsy mahita tory fotsiny ary de tsy mahatombony eo am-pandriana. Mafana be koa le andro de tsy te petapetaka mihitsy aho. Sady ianao ohatrany tsemboka be zany. Fa nanomboka oviana koa misy hoe tsy te hifampipetapetaka amiko e, De maninona anao koa moa zany ny atsembohako? Mandeha n'akanjo be de mifindra amin'ny hoditra hoe petsapetsa ohatry ny vatana lay losy. Samy mba vavanao. Tena niova mihitsy ianao ty ka. Fa za maninona e? Niova tsotra ny talotsoniko inona indray? Fa zanga moa Andriamanitra ny tsy hiova mandrakizay ry malala. Olombelona nge fa tsy extraterrestre. Hafa. Le zay ary ny eto am-pandriana eto fa ohatrany tao mandroka ny torimaso kokoa ty taimbavanao. Ary izy ny mivoaka ny WC amin'ny andro sasakalina iny. Miaro fa tokony izy andray e. Ary kiala kely io ka izany ny tazatazany ny ty avy teo ambaravarakely teo foana. Fa nareo ve izany de tsy malala menatra mihitsy ry rato ny tsikilo olona mandatsabato any amin'ny WC Mitazana azy fotsiny ray hafa efa alina loatra ny andro fenao koa zany. Hatazany natao inona zao e Ianao ty aza sao de tara amin'io zanaka vavin-dramananarivo io. Zay indray le mamosavy tena. Na reo vehivavy de tsy mety mihitsy raha tsy mila vaniny Very ty ataonao. Efa hoe mitazana azy fotsiny de vita zay fa azitarina be le resaka fa mandreraka ka. Ka efa ela nge zany na tsikaritra zavatra tsy milamina fa tsy vao zao rato e. Za tsy te hiteny fotsiny. Sala mireny hinany reny foana ny masonao rehefa mandinika ny miary. Am'izay na eo amasoko aza de tsy mba mody me tsara velatsi fa deradera mihitsy hoe voay be mitady hena. Bof. Maso mijery koa rangaha tsy mitondra ny am-pandriana azy. Misaora ianao an'Andriamanitra fa mbola ianao ny safidiako fa tsy natakaloko anazy. Ohatrany tsy mety tsony koa ny fijanonany miary atao trano ato raha izany ka. Marina mafy tsy iny ihany no ataony tirafiko ato. Tena roako faty ihany iny voateraka eo Zay ataonao e. Na zao aly zao azy izy de efa horanao tsy ahoako.
zay kiala miary iny miombona ihany ve izy sy ny rainy sa mbola miady foana hatramin'izao sy volana teo maty izay no tsy nahitako azy intsony tsy efa ho teraka ve izay kiala kely iny raha tsy efa teraka koa aza te antany vaovao momba an'ilay zaza zany nefa tsy za nimeroany miariko tsy ananako tsony fa tavelany amin'ilay pisoko taloha enjana ihany ty manao ratsy tika zao na mihodohodena akaiky ny tranony Ramananarivo aza tsy azo atao satria mahatahotra ny ataon'ny masikita zana ny vavitokana tokoa ve moa bevoka ny soferany tsy horomotra le ry tsy maiko tsy niany aloha izy na izaho koa aza mba nanenina ihany saingy vita ty vita sady tsy niterena mihitsy koa miary niaraka tamiko tamin'ireny fa ny fokany tsy napozinay hoe hanome zaza bof aleo rangaha zany ho any tsy faneneny foana ve izay na ifanao bonjour fotsiny aza rehefa pion kisendrasendra mandrapaha aloha dia mitoy mahajombelo andanjaka maimbo elika varotra bokosity amin'ny sy pahenjana sy manam-bola satria ka miasa ela fa inona foana hony ty mampiketriketrina miary fa mararanga ndrisa tsy mety andriny lokatsika raha nangala mihitsy le sakafo teo ambilia falalaoviny amin'ny sotro fotsiny kotleta kosa ve dia tsy mampazotomana andry sy nenao kosa zany tsy nona re izy matoa tsy mihinana reny fatipatikanina be dia be nentinao reny koa ve moana raha pitso azy izy io kere sady tsy efa ola iaro ny reny kiendendinentinao anay androany reny amin'izay mbola kiala be kiblo daholo ny nandany an'ilay izy fa zara raha nihinana kimbimbiana anankiroa iady vitana ny bevoka ve nao ry tantely tsy miady vitana fa mamaly an'ilay fanontanianao teo fotsiny ary eto aty hoaniko le kotleta rehefa tsy iletra fa nialana voly reny ary akisao aty le vilia angalako azy dia ataovy ihany ny tenda kanina ndana amin'izay makany amin'ny WC dia sokiro ny tenda fa rehefa mandondry dia afaka izany aretikibondry izany ory miary vaky le vilia fa aza tehenana mafy be ohatran'izany ndry ty aza sao dia efa nifoka volontanana fa roviana moa ny diepehany izy io ry tantely ohatrany amin'ity herinandro ty raha tsy diso sa tsy zany akiry miary marary ny kiloko ao aloha efa miandriandry nge zany izy io asa vonjeo ary reto fa tena tsy zakako tsony marary be ao aloha voka aloha tena zazy io fa tsy retikio zany ry anina ho teraka io zanak'olona io ao ataovy aingana ny sakosy dia ndao any amin'ny hopitaly zao dia zao aingana dia rahabainaka izy zany ndry miary fa nahazo mpanao baolina bogosy kely ery ty zanakiny misaotra kia inganika mba ho zazavaniny io rehefa lehibe fa tsy ho mpamodika zazavavy ohatran'irainy fotsiny raha tsy zany dia zavapoana ny terahana azy andray kosaka isany vavandry avy teo ny vava rehefa tsy teny tsara ry tantely fa mitondra fanafitonana fotsiny zaza mena vavy io ve dia anaovanao fiteny marikoriko ohatran'izany fa inona ny ratsy tamin'ilay zavatra niteneniko teo ka fa tsara ny zavatra niteneninao ataoko ty firarentsho azy ara ny hoe mba hoe tsy hanota fadiny nataoko teoko sa tsy mety koa zany hatraty amin'ny hopitaly avy ve raha dia entina ihany ny toetra ratsy sy ny fialonanao ohatra fa iza ny lazainao fa mialina fa za ndray za
Sy vavy tsisy jery. Aza miady eo reto ina ary ty ataonareo de no zavy eny mampifandramatra anareo ohatran'izao aza miady kia aza sary piaro amin'ny olon-tindry akory ndry fa zange ka tsy ela de andeha miary avatiana ty raisamonina rery rato rary ny olon-tinao raha hosorena satria efa lava ihany zay valo volana nipetrahako tao aminareo zay aza manana reroa fa raha vao mahita aza de hiala tsy misy atakandra totokantranonareo aza manao an'izany kosa kia tsy vita ndrirerake ny karakara ny zazakely io raha hiala ao aminay indri so tokony andrasana lehibehibe ny zaza vao mitokantrano efa be ny vita fa zalavaka bary marina neny ary ny avatiana tsy raha monina sady raha ny fahaizany kalavavy io sy ny fahafehezany teny vahiny maro be tsy elo io de mahita azy aleo izy iketrika fa zakenakenaina mba mangina le zanaka fahaza-beokiretaka be ohatran'io okizay fa manaitra olona de izy tronge tatitapely sy tonton rato raha kotabaisinao eo foany eo mo enao zany de tsy manondrana raha tsy efa rendrika an'io mahafinaritra anao mihitsy le manakorotan'olona matory ao ao aza fa omeny ny nono ao de mankina amin'izay samy zanako izany toto sasao ao toto taitra indrainga ny komando ahoana rado ahoana kimiary anga mbola tsy matory efa miraika amby folo sasany alina ange zao efa rendrika mihitsy afa mifoaziny ty bandikelinao tsy mety lampily izy tiako enao trany anefitranonay iny nge nitabatabana izy ty ampily alina mangatinazy ary lakosia tena miala tsiny ndre nanapaka ny toromasonao tsisy tsiny akia zaza zavy ho tapenam-bavy mba nalaky nankina azy izy io isan'andro na omena azy daholo azy zao tontolo zao tsy mijanona mihitsy ny ranomasony mba miata re izy mafana loatra koa nge ato ndakozia ato de mety zay ny masorena an'le re fa maninona aloha raha sokafana kely ty varavarankely ty rehefa alina de mba mahazo rivotro nareo mianaka fa tadiavinao arangaran'ny vorondolo eto zay mianaka sady ny orana koa nge avy aleo zay ihany fa zay koa nge tsy ho ela de hifindra trano efa nametraka CVBTB mihitsy tamin'ny herinandro iny fa miandry ihany sisa de mikipakela amin'izay zato zany le sorosomboneko kely patrio am'izay ary izy aloha fa reraka ianao tsy tomantsony io fa efa nahazonao ny mizatra be io ianao anaovako azy fa sopelika be indray de taitra indray izy zay bon dodo sur le temps tonton tsy azo orokoroana ange ny zazamena vavy izy andray zao ny teny anao an'izany resaka fahadiovana hitandrona ny fahasalamany zazy zany rado aiza no alalanao na hoe mitondra ny virus ny herpe ianao nefa ianao manoroka azy mba sarotiny koa ndry ity ka miaro ny zanako ako ahoana ny sarotiny ary rany reny ny veloroako ohatran'izao tsy manina rado so de voakely ary ianao ty amin'izay tsy mba tete amin'ny takolaka fa de teo amin'ny devant-bu mihitsy inona zao le mampime anao mandeha ianao verina matorika manao tao foana inona rety misafoaka be ty biso koa ve de matezitra zaza saika mbola nampisafisafy sy betabeta ohatran'izao melay ianao rado misy ora fa za matsiravina eo ka asa toy melay rado zange efa ela ny ty andry tena tsy ary sony fa mahafatifaty loatra sorenao miala
misy isaina fanamako ange ny ortinao e mba tiavo kiary tsiriritra no fatratra positra le zaza le tsy misy sainy ty a le ty ay zao ny ataon'ny tenisany ato rehefa tsy misy fahita tately Chérie efa napoiziko mihitsy. Chérie calme dy fa za mikorotana be ohatran'io moa mavela izy fa zaritina be volony Melahy ianao aloha anaovako azy maty koa tena androany oka ho azay inona ty tsy vanona tsy mena tramo mamory oka zay ho inona zao no vavalo ty omeny tena na mangalatra sipako nefa zamba ny atra tena tatona valo oka zay Chérie maty nge io zanako leo zary tately zao ve dia avita andrasy sasaiza manody ndry tsy fampiditra trano oka zay ho fa tsy namitaka anao izy ry Chérie fa zany diso saika nery azy araka tory amiko akinanjo iny tratranao iny zany ny tena mariny maty ty androany fona kiry malala fa tsy natotra ny fakapanahy tsisy an'izany tsara tale loatra le namano ka tsy azo tsony soaza fa tratrandry fa ratsy zany de inona manina soako amin'ny rindrina eto ny lohany tena tately akongorokony vavandry sao de tatako amin'ny lameo zao rofy ny etandry de babe hoaniny zaza de lasy ndry mandeha zao de nizao tsy misy atakandro meko 10 minitra ndry angoronana andreo fatiny etandry mameny lakozianay reo rehefa tapitra ny 10 minitra de tout dégage de chez moi andray kosa kiry tately tsy misy famindrapo-tsony sikiana mba mandinikely ihany kosa ry Chérie marenina ianao ekeko fa tezitra be ndry fa andro efisasakalina nge zao zanao fa mandeha io ny fantatro ho aiza mity alimbe ty ary izy mianaka sady manorana be nge eo avelany ao sady mikotroka maninona raha miandro mazava kosa re de mba mifampiresaka tsara tsy mahandry an'izany fa zao de nizao reo no mialato zay no ilaiko oka moa sady tsy misy resaka ifanaovan'izany tsony koa fa efa voateny teo daholo zay tokony holazaina ka eny de tsy mampalahelo andry ary ve io zaza mena vavy io tsy firarahiko an'izany mba etrao re izy fa aza ny atezeranao aminay sy miary no terena ho zakainy koa mba miangavy akiry tately mbola marefy loatra le zanako fa aleo akio mba hiandro mazavy zay vao mandeha raha an'izany ndray raha reo nge kio raha tratrany atsika sy ny amandona ny ivelany any efa hoe tsy ahoaka zany fa tena ve marenina lasa tao ny entana fa afaka 10 minitra 7 sekondra sisy eny ary aleo fandroaka ny lambanay mianaka de hiala arak'izay ainga natao aminareo mampalahelo le zaza marina aza mitomany moa ao fa takonany anjara ianao de tsy le naniorana mivatrafatra loatra kosa ny orana izany tsy maintsy hialoka ihany angambaka eo rehefa hialoka ery ambody azo erentsika mianaka rehefa mitsatsatra ny orana de manao intindray mangina ny zanako tena mangatsika zany hotsaka tanteraka ny lambanay mianaka anavy ty zazy ty raha zao no mitohy andriavolantro inona zany tsy soa vonjeo zay mianaka Ary tafatory ty tambody azy teto ka
Iala. Zay izany atsika. Tena mamanala be. Mangamangana mihitsy ny vatako marina. Ary amin'ny firy mosoro zao no efa maneno satiny akoho. Andraso hoe jerena amin'ny telefona. Amin'ny 10 maraina. Ary aleo miala eto mbody azy eto dia ny mbola tsy be olona mivezivezika. Sady hiakany io leo hoe mba vehivavy ohatran'izao ihany nefa dia tsy manan-kelofana. Nahazo toromaso be ngetedy izany androany maraina e. Totomy be. Nefa isan'andro izy ohatran'izao efa ranomasy tsy azo ampanginina. Sary eraky ny odina sy ny atsika alina. Fa ahoana koa ty tanana kely mangatsika be ty. Mamanala be daholo ke izany tsapaika amin'ny vatany ty zazy ty izany e. Sady ohatry no hety sy reko izany mihitsy ny fitembony fony. Zaza avy eny tsy mahay mitsapy e. Andraso hoe dia sanatria very tompoka matin'ilay orana sy atsika alina tao anaty lamba tony zanako e. Tendra. Andriamanitra, tsy kosa e. Tendra. Vonjere olona. Vonjere fa matiny zanako e. Tendry neny tendry. Ohatry ahoana koa ary ty vehivavy mitrotro zaza miampita tampoko ty e. Tena manao foana mihitsy zany raha vehivavy a. Dia mpamily foana mahazo tsiny nefa n'ilay mpandeha tongotra ny miondrakondrana. Raso mihitsy aloha hivoaka ny fiara dia jerena izy teo ka. Engane mba tsy haninona. Nizay ary le efa nahiko. Tena maratra ny lohan'le reniny. Ary aiza le zaza? Nraso hoe mbola velona ve ty? Aiza ny zanako e. Aiza ho any zanako. Mitony aloha ianao madama kely. Zanako. Mitony ho aho fa mbola nenefitra famelomanay any zanakao a. Efitra famelomanay naiza. Ato amin'ity hôpitaly misy anao ty rehefa tokony ho aiza indray e. Fa tsy maty zany izy. Maty ahoana? Irinao faty angany zanakao? Tsika tsy maniry azo faty saingy efa mangana sy mangatsika ny vatan'ilay zaza ka neverinao fa tsy mena tsony. Ie. Na za koa aza ny saina ratsy ohatranao zany ihany koa fony any dododo nitondra nareo mianaka taty amin'ny hôpitaly taty e. Aza mikiropaka ianao e. Hatreto aloha dia mbola velona ny zanakao. Zany ve toso? Ie. Iny fa na dia mbola anaty tsy fahatsiarovan-tena aza. Atsika diso tafahoatra hono mantsy ny nahazo azy ka mety izay na tonga an'ireny mangamangana tamin'ny vatany ireny. Zany? Ie. Efa misy dokotera mandray an-tanana azy eo ka enoko fa tsara ny fahasalamany. Alamino amin'izay ny saina. Fa iza moa zany ianao azafady raha tsy mahadiso? Dokotera miasato sa? Dokotera? Supposoko zao very kala kely ty dia ety atao dokotera. Tsy dokotera zany fa olon-tsotry. Mpandrarà moa zany ranomariny. Madame Fanja no anarako. Za le mpamily nitondra an'ilay fiara Land Rover maintimainty nandonanao any keo. Ay ve? Mampiditra andro mihitsy ianao a?
Reny zavatra nitrangy reny zao dia fahadisoanao 100 fa tsy misy idirako. Nefa dia lasa zany no mibabo ny vokatry ny tandrevaka nataonao. Raha matoy zao ianao sy ny zanakao dia ahoana? Tena manaonao foana mihitsy nareo mpandeha tongotra tony a. Tena azafady re madama. Madame Fanja moa izy teo? Madame Fanja Ramanakaja. Ary ianao aloha mba izy ny fiantsonanao? Miary tompoko. Miary. Mademoiselle Miartina Ramananarivo. Firy taona? Dia mipetraka aiza? 12 taona. Ary eny amoron-dalana ny adresiko hatreto. Tena mbola mamerina fialatsiny re madama. Taitra loatra koa ngiano le zanako tsy nihetsika mihitsy dia izay nampikorupaka e. Azoko tsara ka. Vokatry ny fahatairany reny fa tsy fanahiniana akory. Eny, voaraiko ny fialantsinao. Ary misaorana Andriamanitra fa tsy voasosi ny fiarako tao nareo mianaka. Fara-pamily taitaitra reny dia sosisy boudin fetra. Loza. Misy olona azo antsoina tokoa ve aloha hiandry anareo mianaka aty amin'ny hopitaly? Namana na ray aman-dreny na fianakaviana akaiky? Efa voaloha daholo tokoa ny fakturanao sy ny zanakao sao dia taken'ny olona vola eo indray dia savoritaka. Na tsy nisy nidirako aza ny fahavoazan'ny zanakao dia tsy maintsy niantoka momba an'ilay zaza satria tena nampalahelo aloatra izy. Sady nila nanaovana intervention arak'izay haingana ka tsy afaka nijery fotsiny ahy. Fa misy olona azo antsoina ve ho hanao garde anareo mianaka aty amin'ny hopitaly? Mbola tsy nivalianao nke ny fanontaniako Ka izay indrindra nge zao Madame Fanja e. Maninona? Tsy mahalala olona azo antsoina mihitsy nisy ihany moa zany fa ny fanditra be za sy ireo olondreo maly alina dia ahoana zany? Zany eo ka tsy afaka hijanona maharitra ato efa tara mihitsy aza io. Mandehana re madama fa tsy maninona. Efa be izay vitanao tamin'ilay mianak'izay. Ary mbola mamerina ny fialatsiny hatrany re no le tandrevaka nataoko tamin'ny maraina ka nahatonga n'ireny loza-pifamofoizany ireny. Manino koa ary zany telefonanao zany? Mba omeo aty hoe tompoko, azafady indrindra. Mba hafahafa retsy nareo ka. Manana telefonina lafo vidy be nefa milaza fa SDF. Ohatry? Alaran'ny orinasako ange tia miantso anao ity zany Mademoiselle Miartine fa nga ianao nanatitra CV tao aminay? Orinasanao? Ie? Fa nga ianao mpitantana orinasa? Raha ny tantarako ny momba rehetra. Toa lasa tsy mainky andeha asa indray izy ilay laza vatara teo fa varinana anaty aty Ay, ka tompona orinasa matanjaka be eto Antananarivo ilay Madame Fanja. Nefa vao 5 taona monja. Daty mpiasa maro be hono ny orinasany amin'izao satria vao nanokatra annexa fa vao eny Ivantra zareo. Ary anisan'ireo nanaterako CV tamin'ny herinandro eny orinasany io. Tsy nisy nafeniko tamin'ny zavatra niatra tamiko nandritra n'izay fotoana nialako tao amin'ny daty izay. Tsy nambarako azy kosa nefa hoe Monsieur Ramananarivo ndraiky. Mino aho mantsy fa fantatro Madame Fanja tsara tatana dia tsy nambarako azy ny mombamomba azy. Zareo raha teo mitovitovy sehatra itseharana. Tena laninao teto retsy ny androko. Efa izany ny tantaram-piainanao ty. Iana re. Sady mampalahelo ny mahaliana. Tovovavy tokony hanana ny maha-izy azy mihitsy ianao raha zany zavatra lazainao zany. Sady mahay teny pirenena be dehibe no manana lisansa. Tena mahaliana. Andraso fa hojereko manokana ny CV anao dia ampanaovana fitsapana ianao rehefa mivoaka an'ity hopitaly ity.
ilaina mihitsy mantsy ny olona mahay teny pirenena be dia be ohatranao zao satria mampivelatra ny fandraharana ao amin'ny orinasa. Mba omeo aho hoe ny laharan'ny telefoninao azafady. Andrasoary soraty ary fa ho tononiko e. 032 le zanako kely e. Andray. Sitrana ihany izy marina. Tsy marary tsony ny tendriny iny. Zony anahy. Faly be nahitanao salama tsara indray sombonaiko a. Tena Andriamanitra tsy tia ratsy marina fa raha ny tokonaiko efa tena kely mihitsy. Misaotra anao Andriamanitra namonjy ny zanako. Fa inona ary ty be ranomaso ty? Fa loatra. Raiso le zaza dia trotro izy fa efa manao loatra e. Eo ary fa trotrony eny ny matitra keliny. Fina mafy be angana. Zanako. Aiza zany zao nareo mianaka no hipetraka rehefa mivoaka an'ity hôpitaly ity Rapitso Maraina ary Mademoiselle Mertina. Ianao mantsy ohatran'ny laza fa tsy manana trano ivan-tanana fa eny amin'ny arabe hatreto ny adresinao. Dia ahoana zao io zaza io? Tadidiro fa ny fialofanao teo ambody hazo tamin'ny andro alina mangatsiaka sy nanorana ngeny namparary sy tsy nampatsiaro tena ny zanakao e. Lavalava ihany izay fitsaboana natao azy tato amin'ny hôpitaly izay. Dia sanatria ve ka mbola nao sorona ny zanakao indray ianao ka andefa azy hitafy lanitra e? Ka tsy afa-manoatra nge madama ka inona ary ny ataoko eo e? Raha tsy manana antonasa tsy afaka nofatrano any mianaka mihitsy. Fa le rainao lazainao fa mpanan-karena be zany tsy mba azo ifampiresahana mihitsy. Efa niangavy azy mihitsy afa rokalika nazo aho. Tsy te azo ratra-potsony ary kaleko miafy amin'izao e. Ianao no mahazaka miafy fa tsy ny zanakao. Anaraka eo any eny io zaza io raha mbola entinao eny amin'ny atsika eny an-dalambe eny izy. Torohevitra ary ahy e. Na za koa aza nge mba tsy te hiverina ny an-dalambe saingy ny vahaolana no tsy misy. Zao ary Eny tompoko. Sika tsy tenanao ihany satria mbola andalam-pijerevana ny CV anao ny RH amin'izao fotoana izao. Saingy amena moa izy ity ka tsy maintsy andingana ambaratonga zany ianao. Zany hoe ho raisiko avy hatrany ianao fa tsy ampanaovina fitsapana intsony ary Mademoiselle Mertina. Ho raiketiko anao zany le postana mpandika teny ao aminay a. Efa mihamaro mantsy ny vahiny miara-miasa aminay ka ilaina be ny olona mahay teny pirenena maro ohatranao. Indray. Ka zao no andeha ataontsika. Eny tompoko. Asaiko manandrakasa aloha ianao mandritra ny enim-bolana. Zany hoe manao période d'essai 6 mois. Andraisanao karama feno zany a, miampy indemnité de transport, sakafo ary prime ihany koa. Raha vao feanao ny asa mandritra an'izay enim-bolana izay a, dia ampanaovina contrat CDI ianao na koa hoe contrat à durée indéterminée ary mivadika ho mpiasa raikitra tanteraka. Ny tombony amin'ilay CDI dia hiakatra 200,000 ny karamanao mihoatra amin'ilay tamin'ilay enim-bolana voalohany. Fa zao, raha sanatria kosa nefa ka tsy voafehanao le asa mandritra an'izay enim-bolana izay a, dia lakotsiny amin'ny lanitra sy ny tany fa tsy maintsy ifampisodrano tsika e. Mazava aminao ve zay? Mazava tsara mihitsy tompoko. Raikitra zany. Ho fanampiako anao a, dia asaiko mitady trano ho anao ny secrétaire zao ankehitriny izao. Raha tsy mahita izy mandrapatonga ny Rapitso a, dia hôtely aloha no ipetrahanareo mianaka rehefa mivoaka ny hôpitaly nareo. Raha mahita kosa dia araba soa, araba tsara. Aza manahy ianao fa omeko anao ny atsasaky ny karamanao amin'ity volana ity na dia mbola tsy nanomboka nandray asa azy ianao. Andray.
io zanakao io daholo no antony anaovako an'izany satria tsy foko hijaly izy. Omeo zo feny foana ny zazana tamin'ny ditraditra aza ny nazahoana ho azy raha matokely a. Dia misaotra indrindra re Madame Fanja. Tena tsy hitako izay lazaina fa Andriamanitra mahalany soa vitanao taminay mianaka. Ok. Amin'ny Alatsinainy izao zany ianao tonga dia manomboka? Ie tompoko. Momba ny tendry kely indray a. Ento any ampiasana izy amin'ny Alatsinainy fa efa misy toerana fitaizana ny zanaky ny mpiasa latsaky ny 3 taona ao aminay. Vao tena resy lahatra fa tena mitasany Andriamanitra izany. Ankoatra ny namijeny any tendrikely dia tsapako tena fahasoavana ho anay mianaka ny nahafantarako amin'ny Madame Fanja. 3 taona izay nizako tao amin'ilay orinasany Madame Fanja teny Ivandry. Nolazainy tamiko fa anisan'ny mpiasa tena hananany fitokisana. Mahafinaritra azy ny miara-miasa amiko satria mora ampianarina kely sady sarotra tenenina. Efa inefatra niakatra izay ny karamako hatramin'izay nizako taminy. Tiako ny asako tiako satria mahavelona anay mianaka. Fa tena manan-karena ilay Madame Fanja. Fa ny mampanontany tena dia izao hoe iza zany no andovan'ireo fananam-be an'ireo. Raha ny fantatro mantsy dia mbola tsy niteraka izy. Na izay tarehan'ny vadiny aza moa mbola tsy hitako mandrakity ny androaniko. Fa mba tohiza tokoa asa ny vadiny izy iny. Allô? Ahoana izay Mademoiselle Miartina? Ay kosa. Tsara izany. Lasa mihitsy izany ilay vahintsika vao niala teny amin'ny seranam-piaramanidina ianao a? Ok, mety izany ka. Izao sy voatery ny chauffeur atrany an-tranonareo ianao fa efa somary maizina mantsy ny andro ka sao dia tsy ahita bus eo intsony. Tsy mbola hakazaza ho ampiasana koa moa ianao? Dia alaivo izany ny zaza dia sy voatery ny hatrany an-tranonareo mianaka e. Teneny fotsiny ny chauffeur hoe mitaliny maniraka anao dia amin'izay izy tsy be famaliny. Na omeo ahy tenenako azy. Ok ary. Misaotra ny antso Mademoiselle Miartina. Dia manao fa tatitra ny soratra ny amin'ny zava-bitanareo tany androany a? Ilaiko rapisy vao maraina izay. Ok. Soava hariva ianao ary dia mazotoa? Vita ihany. Tena mahafehy asa ilay Mademoiselle mpandika tena ao ampiasanao ka. Fa ahoana izay? Tsara be mihitsy ny tsikirana nataon'ilay client tonga farany tao amin'ny orinasa mahakasika azy. Mahay mandray olona hony, tsotra kely sady mahafatifaty. Ay ve? Ho akariko grady angamby izy iny atoatoka. Efa diso hainy loatra ilay asany amin'izao ka aleo asena amin'ny tanandraikitra vaovao indray. Dia inona hono kiny hidirako amin'izany? Izany olona resahanao izany aiza tsy fantatro akory. Sady mbola tsy hita amin'ny masoko nefa dia doka tokafanao amiko ery. Fa ny asanao ty ve izany dia tsy maintsy manaraka taty an-trano toy izao foana Fanja. Tsy mba misy fotoana iarahana ohatra mifankaty mihitsy vera nga fa mandra-pikipy amin'ny masoandro dia appel foana. Raha tsy appel dia mail. Dia avy eo indray visioconférence. Makario ka. Fa sao dia heverin'ilay jombily ty fa moramora ary tia mitantana orinasa. Manaovy ianao ny asako ao anatin'ny 420 ora dia hitako ao raha mazaka. Farovina ihany tokoa aloha izany ianao vao mba hitondra any ampiasana anareo e. Maninona? Za mantsy ohatrany ataonao saribakoly ato an-trano ato fotsiny. Tsy mba hoentinao mivoaka mihitsy. Sa menatra ianao?
misy zavatra fantatrao nga any ampiasana na entiko any azy ianao ka na izany kosa azy sady tsika nge mbola tsy mpivady ara-dalàna ary njaky tsy hitako izay mamaika anao aleo aloha ilamina ny zavatra rehetra vao miroso amin'izany tsika fa inona nefa ny antony tsy rosoana avy hatrany tokoa e mbola misalasalany amiko anga inao ty aza mody adala ary njaka efa diso fantatrao ny antony efa nilaza taminao aho fa raha tsy tanteraka ao izay nangatahako dia tsy hivady izany mihitsy tsika roa zay indray fa efa nalainao tokoa ve aloha zao le valina fitaliana nataontsika tamin'ny tababolana sady nanakibo fotsiny indray nataonao tatao trano tato e efa hoe vo nalaiko andro amin'ny maraina dia manino ianao tsy niteny tamiko hoe efa ao le izy fa tsy miandry anytaniana vao mamaly ka nisy fotoana nyresahana angamo sika raha tsy vo zao sady ianao kizitina be rehefa perinasa ka so mamony tamiko eo raha adalainako tsy tena mitapy mihitsy minana mihitsy aloha ianao kizitina molina fa mahakamy be le miaino anao kizitim-belona lavy ty rehefa tony ianao dia miverina miresaka sika ankarande voany amin'ny dokotera raha pitso maraina dia entitsika any zany ny valina fitiliana dia manaova indray programako votavotana eo fa miaraka tsika raha pitso a voaray e ary mitenena moramora fa makarary foka maro ny ty valina fitiliana ty ry fanja nidona tamin'ny faravarana angamba ny lohan'le olona nanao an'ity tena fitiliana diso be ty a fa diso ahoany mazava be ny fanazavan'ny dokotera teo fa ianao ny tsy miteraka fa tsy za momba ianao reny ny sofinao tsara zany tsy mariny zany rangah mandainga zany ny dokotera aminao tsy vita amin'ny mandainga fa sady vendrana bandy be ohatran'izao ve rangah dia tsy hiteraka aminao a any aza misy zanako na foko noho ny titrako za ndray ny lazay ny tena isan'ny famomba marina raha tsy manala baraka fotsiny tsy inona ny vandravandranao eo e a tsy mivandravandra fa mijery anao fotsiny sa tsy azojerena ntsony koa ianao fa tena siora ve ianao fa tsy nisy lozana azo anao taloha na nandritra ny fotoanan'ny rahantsika a zany koa mantsy ny lazain'ny dokotera teo hoe mety ho antony tsy mampiteraka anao ihany koa raha misy nefa dia maninona anga moa zany anaovan'io valina fitiliana bombony io ka mba tiako fantatra ka sa tsy azo lazaina eny e nisy fotoana niaraka tamina sipakely prevo moto be zay dia tratrany vadiny nampiaraka zay roa dia novinao le bandy a rehefa nifandramatra teo zay mitsamoma dia dakany le ry mafy be ny taovam-pananahako tonga dia torana tsy natsiaro tena niditra hopitaly atao aorianan'izay ary naharitraritra mihitsy vao afaka niaraka tamina vehivavy indray tsy haiko na misy ifandraisany amin'ny valina fitiliana io zany ambarako zany aloha itsotra ihany moa tono hoe nisy an'izany ko lazaina fa ny dokotera nidona tamin'ny varavarana mazava zany fa izay no antony dia ahoana zany zao nytoy nyty revi ty tsy hanambady andray zany ianao satria tsy afaka manome taranaka ao anao efa fantatra ohatra eny am-piandohana ny zavatra nitadiaviko vao nanomboka niaraka tsika ary njaka ataoko fa tsy mila hitarina be tsony zany mila taranaka aho ato aminao andovan'ireo fananambeako ireo ka raha tsy vitanao no manome an'izany ao anatin'ny fotoana voafetra dia miala tsiny efa tsy maintsy andao anao dia hosahanao ve zany nisaraka amiko afoy an'izao bandy bogosy be izao ve ianao e tsy ianao rery ny bogosy eto Madagasikara sady ataokinona koa atoto lamokany sady tsy anasa ohatranao zaza mba navita niaritra anao teo foana ndray kosa e teny izao dia amboariny ny entana fa very fotoana fotsiny eo ianao raha ivazizotra ndresy lahatra ndo isaraka fa tsy misy anoizako ny fiainako le ty e fanja kosa rangah migiafy a zaho aho vao mino fa tena enjana ny vehivavy dia tena sahamifanja verangany nisaraka tamiko le ty tsy losina akory le kizitim-belona iny nandroaka tao an-trano no izaho tsy afaka manome taranaka azy
Sarotra ihany le manao tsombilo vao tsy mahavita ny sitrapon'ny madama be lahy dia voaboty sy misy atakandro. Aty ambany tunnel avy eo makasaina. Amin'izay na goûté aza tsy azo fa départ à zéro avetrany. Ohatrany nanenina ihany arangana nararotra ny miary sy ny dadany ka. Raha mba nanatsa tsara ny asako mantsy tamin'ireny fotoan'ireny, mety ohatran'izao ny hafarako. Andeha hiverenako any an-tranony ihany raha le fanjafanjiny napitsy maraina. Raha tsy tratrako eo izy dia hitotonako any am-piasanana. Ary tsy rarahako na ho tetra azy. Tena tsy voaisa kosa aloha tia matory ety amoron-dalana ity ka. Mba ohatran'izao ihany ve dia lahatra mikatara mitafiko ny sase kosa. Ohatrany tsy mety Aleo miala nenina farany. Tsisy mangataka voatemaina. Tena mampitsika alergia be le atsika aty ivelany. Dia misaotra anao Madame Fanja. Tena faly be mandry an'izany teninao izany. Tena tsy hitako izay asiako ny tenako mariny. Faly loatra. Manao contrat vaovao azy izany manomboka amin'ny herinandro e? Voalazanao. Mahay mitondra fiara tokoa moa ianao? Ie, mahay ihany fa somary taitaitra tompoko dia tsy navelan'ny dada nitondra rery mihitsiko. Zany? Ie. Dada mantsy nampianatra nitondra fiara dia sarotony be izy tamin'izany hoe sao dia manao accident raha mitondra rery. Fa manana permis nefa? Manana ka permis asy be no ananako. Ny antony anontaniako an'izany mantsy dia ahazo fiara la disposition ianao manomboka amin'ny herinandro. Tombotsoanao no io posta vaovao raisinao io zany. Mety hamita hiraka any amin'ny faritra koa ianao isy fotoana ka tokony hafety tsara ny familiana fiarako ity. Zany? Ie. Efa ela zany ianao ny tsy nitondra fiara tsony raha azoko tsara. Voandroan'ny dada dia tsy nikasika familiana tsony Madame Fanja. Efa 3 taona zany raha fehezina tsy mifandray tamin'ny dada tsony sady tsy nanao conduite tsony. Fa mahisa loatra ary zao dadan'ny mademoiselle Miartine izao. Manjomitra kely foana izy isaky ny misy idiran'ny dadany resaka ataonay. Tao mahaliana ihany ny ahafantatra an'izany dadany kiala kely ity izany ka. Averiko jerena angamba ny fiche de renseignement dia somba misy azo atao ihany. Ohatry ny tia campion mantsy izy mianaka somba azo alamina ihany ny olany zareoko. Ivadika redim-po mantsy ny mihafarana io. Raha tsy efa marary mihitsy azy izy misentosenty lava io. May lisa midirako e! May wa! Mila miresaka amin'ny Madame Fanja ary tsy lisa mihitsy no anakana amin'ny fikasako. Madame Talea. Vingena hoe tambaravarakely eto e? Fa misy inona? Jereo fa misy tovolahy fampitasoman'ny sécurité ry ampahafady ry. Io iretsy? Io e. Ary aza mitazotazona aty e! Aleo ny bandy idso. Mbay wa! Fanja! Fanja! Aiza ianao? Andriamanitro, Nzaka. Fa maninona ty ampiasanako aty koa ty? Nzaka? Tena raha maimboelika tokoa ty fampitazona ny sécurité eo anoloana vavady ty. Fa tay zary nafantara Madame Fanja Nzaka. Mbay ho alisany a? Mbay! Tena manala baraka mihitsy zany raha olona. Matoko tena raha tafidana ny tokotany any andro any. Nzay ary.
aleo araha madamy Fanja dia ombadika le voninkazo mandrobona be ao an-tokotany any mihaino izay resaka hifanaovany zareo. Avy aloha fotsiny ahiditra ny vavahady dia milamina isika e. Mila miresaka amin'ny madame Fanja. Aimpo aiza to? Mazava? Ino tatao? Oi, chéri? Chéri? Fa chéri ahoanako? Chéri mifoatranao. Tsy efa niresaka angamo tsika ho maliny mbola ina ihany ny andehananao aty ampiasanako aty, ha? Asa efa votsitra ireo rajakonao reo aloha fa mila mifampidinika isika e. Avitsora izy ry zareo dia atoseho hivoaka lavitra ny vavady io a. Ery ivelany ary mantsy izay no hiresaka fahalalan'olona eto amin'ny vavady eto. Ary moramora rangafa misosika le vandy e. Moramora ho a. Tsy moramora lazanao. Alaka izy mademoiselle miary tiana teo. Mangatsy nanaraka izy teo fa nijanona any amin'ny birao. Tia madame Talea. Oi, Bonjour, monsieur Nzaka. Ndre nijanako marina. Miary? Io le tovolahy teneniko anao madame Fanja. Io le tovolahy nanararoatra le mpitarika posy avy any Tomasina na Bevokaka nampikoroso fahana ny fiainako toy ireny. Nijerana izy dady izy no nifahantrany nefa dia nivadian'izay avy eo. Dia vola io sady le lakanosa. Ngaretsy. Io zany le dada mitendry. Eno madame Fanja. Ay moa zany izy io le mpanjositra didi. Ka Dia tsy menatra kory ve ianao nitsoaka nefa dia fantatrao fa nitoejaza taminao io tovovavy io tamin'izany e. mba mipetraka kosa aloha nareo amin'ny toerako e. Saika vonoany Ramananarivo angia tamin'ireny vao fatanao hoe na bevokanao ry miary. Tsy maintsy niaro ny tena koa. Izay no nanosirako vatany vao naheno hoe nibotsiny ianao. Dia tsy mba niezaka nifandray tamin'ny miary kory ve ianao taorianan'izay fa dia mibaraka fotsiny. Plus ny aza ny soloniko. Zany izy. Visatra efa nariana kosa ve mbola horofina indray Fanja fa tsy zara aza fotsitra. Sady tsy vonany ho dada mihitsy koa tamin'ireny ka naleko ny pako. Fa zao efa vonina. Tena vonina be mihitsy. Dala. Aza manantena ny ahita ny zanako akory fa iny fa tsy hitambarako aminao a. Ampialalako ny eo am-ponao le teninao rehetra teo. Mba ampahafantarao kosa le zaza fa aza dia tia tena ohatr' izany ianao hoe zanako foana ne iny na tsy tianao aza. Tsy ahoako e. Izay tiako ny ataoko fa tsy izay tianao. Sady tsy misoratra aminao koa iny zaza iny fa tsy hitako koa izay ampingapinganao e. Sady efa izy dada ny io zanako io atsoatsy ka tsy ilaina intsony fisianao fa manakorotana fotsiny. Tsy kosa ry miary. Tapitra miakatra ny soratra. Tao eo ny dinikareo sy madame Fanja fa raha za manokana tsy manaka ambarantsony a. Aza tao an'izany kosa rangaha le bandy a. Miary aza tao an'izany kosa aho a. Ianao koa zany zao andao ary Fanja. Tena andao ahy koa zany ianao zao hoe anenina angenao raha misaraka amin'ny bandy boko sotrana ary malaly. Nelika anjehana fa nikisola vity ry monsieur Jombilo a. Aza tao an'izany kosa. Ny vitako taminao azy efa nanenenako. Lany vola sy fotoana fotsiny a namelinanao tamin'ny volany sasarako. Andray kosa. Mihevitra mantsy ianao fa tsy ho tratry ny mialo ka. Andray kosa. Zao mibaribary ohatry ny vaiakandrana daholo ny raha tsy nataonao taloha. Nitody paty no aza manody fa nitody piti manodiava ry anina. So fa tsy tanteraka le fikasako hiteraka taminao fa raha tsy izany nijabaka tanteraka. Reny aza zanaka mpanankarena manjabe reny ny lozanao. Maika fa za efa zokinao amantonany. Mandehana indray mitady mama sosy azo tatahana fa ny ety efa alaony. Andray kosa ry Fanja. Veloma ianao dia mamangy amin'ny fahoriana dia aza misosokala ely tsony.
Idio amin'izay vavady ry zareo raha mbola manadalanareo eo le tsy manjary io dia tsy ho polisy fa tsy io akory no anahirana ny asanareo ao. Fanja anasy kosa aloha elo iaho miangafarany kifanja. Mararo azo mihitsy ny lohako marina. Tsy andro varitsony angamba rariva fa ny sakafo ny tendry fotsiny no ataoko ka. Ary nakay sary le fanafody anti-migraine-ako iny. Mademoiselle Miartina? Ouais, Madame Fanja. Misy ilanao anga? Milamina ve ianao ato e? Milamina ka. Ay. Mampirina ny entako fotsiny afa efa akaiky mantsy ny lera fidiana. Lalina be zany masonao zany. Marary nga ianao? Mazo miteny nge ianao hoe marary tena marary. Angamo dia ho salama foana kosa. Tsy maninona izany re hafa mavesapesatra kely fotsiny e. Zany? Aie. Afaka ho azy eo ihany io rehefa tonitony afa zamanahy ianao. Efa haiko mihitsy ka. Zay tsy nanelingelenako anao mihitsy androany tontolo. Alamina saina fa tsy miverina eo tsony iny. Nitandrema fotsiny eny an-dalana sao dia adaladalaina eo. Tena kireko tanteraka mieritreritra ny lasa Madame Fanja. Dia lehilahy tsy misy fotony ohatran'ireny ve no nandavo atao anaty fakapanahy? Rary ny any dada raha nankahalahy. Tena nampetro ny vonany any toetraza tanjaka. Tena kivy amin'ny tenako ahy Ninina adalana nataonao tany aloha tany dia tadidio fa fahasoavana foana ny zanaka Mademoiselle Miartina. Dia ilaza ve ianao fa tsy mahatsiaro sambatra manana ny tendry? Aza maneniny izany fa harena ny zanaka. Sady efa miamivoatra makany amin'ny fahombiazana foana zao ny fiainanao ka tsy hitako izay mampahory ianao. Marina aloha izay. Zany io ihany fa anabahintsika amin'ny latsinainy izao Mademoiselle Miartina. Ay. Tongava loloha fa zava-dehibe ny fanatrehanao an'izany vahiny izany. Vahiny iza? Gasy sava za? Malagasy izy ka amin'ny latsinainy izy hitanao. Alefako vao maraina any na chauffeur ahaka anao amin'ny fiara. Mandravazatra anao mitondra fiara aloha zany dia izay foana ny tsy maintsy ataontsika. Ay. Ie. Manaova akanjo mihaja fa efa cadre zany ianao manomboka amin'ny latsinainy fa tsy piasa tsotratsony Eny tompoko. Mirary soa ary dia amin'ny latsinainy zany mihaona e. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho anareo mianaka. Dia misaotra betsaka Madame Fanja. Eny ary. Allô? Fa aiza foana ianao Mademoiselle Miartina? Efa mifito sasany ange zao ory zao e. Salama Madame Fanja. Tratry ny embouteillage fa tena miala tsiny tompoko. Misy loza mpifamoivoizana eto amin'ny quatre chemin dia Vao manomboka ve ny fiovanandraikitra dia tarazady ianao Mademoiselle. Vahiny manakaza ange ho ata aminao no raisika androany. Ahoana ary ianao zany? Ka tsy fananiako ange. Tendry azy ato tena mitomany be fa leo hafanana ato anaty tomobila. Ka neo misy remorque reny mihitsy mitsivalana ny lalana ato ange. Dia atao ahoana zany le vahiny ka? Zany reny anao ny asanao? Tena ifonana re Madame Fanja. Tiako ny asako saingy tsy afaka manao mihoatra an'izay tokony ho vitako ah. Loza mpifamoivoizana ange ho ato aminao no manakandalana aty e. Atsoko ve zany ozy ianao? Atao fotsiny izay atongavanao aty dia aza lavaka bary. Esoriko amin'ny karamanao zao fahataranao zao fa tsy avelako andalo fotsiny. Zay. Fa efa nidirany rivotra koa ve indra matoa iny androany? Tezitezitra amin'ny zavatra tsy misy dikany. Za azy efa mba miezaka no tonga aloha fa raha ny tokony ho izy amin'ny valo sasany avao miditra.
Mandreraka anaka. Mangina le zanako a. Efa kely sisa dia tonga fa samila vanintsony mangina zanako. Sady efa mandamina fifamovisana mpitandro filaminana. Mioko andreo polisy ireo ianao raha mbola beko ny etaka eo Izao ve ianao vao tonga ary mademoiselle Martina? Nefa le vahiny efa adiny iray talohanao tonga. Tena efonanareo madame Fanja. Tsy andro tsotra ohatran'ny isan'andro ange ny andro androany mademoiselle Martina fa andro hafa mihitsy. Ka efa nolazaiko anao kosa ange ny antony fahatarako madame Fanja. Dia mbola omenao tsiny ihany ve midira anao fa mandeha ny fotoana tsy lozana midorororo eo. Ka zaza mbola natitra ny tendrikely any amin'ny crèche-ko. Tsy misy an'izany fa ento miditra miaraka aminao ao ny zazy. Ny adalanao ny te ho tara eo. Fina mihitsy ary mahazo antira matoty androany. Midira ianao dia tantany tsara le zazy. Andao tendra. Ary aza mianahana moa Raha le vahiny dia mahazo toerana avy eo. Andreneniko fa dada. Ahoana izao madame Fanja? Io ve le vahiny? Fa misy olona koatra azy nga hitanao eo ka? Efa nitenanao ange hafa zava-dehibe ny fanatrehanao ny andro androany. Ianao no ahatongavany olona io eto. Taiza nahalalanao ndraiko ka? Ny fiche de renseignement ny fenonao tamin'ny fotoana nidiranao tato amin'ny orinasa. Naveriko nijerena ny mombamomba nao tamin'ny zoma ary tena nitombona ny fanahiako. Olona fantatro tsara ny rainao mademoiselle. Tena mpiara-miasa akaiky izay na dia tsy mpandalo ato amin'ny toeram-piasako mihitsy aza ny rainao hatramin'izay. Zany ve? Miala tsiny aloha amin'ilay filambaniny be nataoko anao teo Neniko natao mihitsy ireny fa azafady. Tezitra be izay ianao Efa nitantaraiko ny dadanao avokoa ireny zavatra rehetra nambaranao ahy ireny ka ataoko fa tsy mila mamitina akory ianao. Matoa ny dadanao tonga eto ary nanaiky ny fampiatsoko azy dia efa vonona ny andray anao izy izany. Ilaozako ary nareo mianaka atsoy iray tokotany raha misy ilainy Akarivotra kely koa mantsy. Misaotra betsaka madame Fanja. Tendy. Avy ianao aty fa azapelika ohatran'io. Aty akaiky ny neny aty ianao. Malaky. Tena lasa nahikely ianao ry miary Nitarehanao le botrabotra kely iny lasa koka be. Ary maninona ny tapahana atreo amin'ny sandra le vololava be. Efa miova ny taona ary dada. Efa miary voasedra tanaty aty mamaity manoloana anao ty fa tsy le miary kely fahiny mbola nampientahinao. Mety izay ngamba ny mahakelikely Ny volo indray tsahirana be amin'ny taizan'ilay zaza dia nataoko kopoka ireny volo hamoran'ny fibangoana azy. Zany eny mahafatifaty kely foana ny ianao na dia zany azy sady lasa ny matotra. Mihaja kely ery ianao amin'ity lobaka miananaovanao ty. Le pataloha manara-batana moa dia ka fotsiny. Ny kiraro tsay maneva loatra anao Firy taona zany zao ty zanakao ty anaka? 3 taona izy zao. Raha manana rivotendriny avy no anarany. Oay, efa natahotra be Matahotra inona? Hoe so sanatria sy nampitondrainao ny anarako le anjavo keliko. Avy aty amin'ny dadabe tendry Ndana makany amin'ny dadabe beloha. Ndana. Wai, ary tonga dia nanaiky. Ray be kosa be tsy ho tindrina Andray za mitakolaka be.
Ary lasa nyla daholo ka hitako lakineny hitako nely lasa mahikely ary mamantery angahony tsy mba teo finyko hoe tsy mba manina kosa ve ny zanako nandritra n'izay 3 taona tsy niaona an'izay ka dada avy eto atratrako miary tiako moa ianao dada mifona dada tsy adetra tsony efa lasa ny zavatra taloky efa lonomavao ianao zao anaka sady zako koa mba mangataka fambialana avy aminao satria haiko fa mafy ny netinao nandrisan'ireny fotoana tsy nifampiresahantsika ireny mifona ary miary nange tamiko ny nandreny zavatra mitantarainy madamo Fanja mikasika anao raha tsy foloatra ka nanimbanao neniko nitazona tezerana elo loatra taminao toy ireny tena raitsy fanina ary miary dada tonga soa ato-trano sombinaiko isany wow tsy nisy mipika ny entana tato an'efitranonao akoatsy ny fandrina eno misoloko 2 place mantsy le farafara so sy atonanareo mianaka kely rido amin'ny varavara-kely koa misoloko fa efa ratsiratsy ihany mantsy le farany teo nalahelo an'ity efitranoko ty mihitsy afa tsy afeniko tato mantso nahitako asambarana farany tamin'izany fotoana fa rehefa niala tato dia ranomasonenina sisa nameny fiainako izay indray ianao le mamofo tamandry mifaly rehefa efa tafavery maty ianao zao miaraka amin'ny zazakely aza manafa tsy androkanareo mianakato izany ninonina fifandirana mety isy eto amintsika misaotra dada misy zavatra tiniko tokoa mazoto ve ianao raha andehanao vakansa kely an'ny Tomasy tsika telo mianaka amin'ny farany volana amin'ny faran'ity volana itsahany ty mihitsy ve eno ka voalohan'ny volana ange zao dady mbola rovinina ny 30 sosahaty ve zany dia efa anontaniana ka angalana congé any ampiasana moa nitenenako an'izany mialoko sa ianao mieritreritra ny andeha tsy hametraka permission tokoa moa misy an'izany za ve nahalala azony tsara ihany le zaza so lasa ny ranomasinandry miary aza miditsany amin'ny voandrano be nareo fa ety amoriny ity dia efa ampy silivatra njay ary le fa nyteneniko miverena amin'izay ty amin'ny torapasika ity fa manapaka lalakanina ka raha pitso indray milalo ranomasina fa ampy izany androany eny ndao tendra andao amin'izay hono ozy dadabe ndao mba sotro ranombony eo amin'ry mpivarotra ry tsika te mianaka mba tonga ty Tomasina ihany ve dia tsy hanandrana ny zava-misy ano angena ho fa evitana ny dadabe ranombony io tendry avelao amin'izay io fa azikio azalahy jereo fa maloto ny tananao dia nikifanana ny endrika ny dadabe an'izay izy marina maherisetra izany ra sasa tendry moramora fa mitrosiny angenao zany ra nenony akory zaza marina moramora le tsy boakely sao mianjereo rato miary fa manena ty Tomasiny ianao ndriry tony kala miary ve ty tately
Marina akito vao maika lasa tsara tarehy be. Are novaina kopoka re le volo lava be taloha iny. Ie. Ary miombona ngaka indrisy dadanareo. Sady tsisy very misotro ranom-boanio miaraka amin'ny zazakely ry. Ie, izy io ka. Efa niavana tokoa izay. Ary voaingana ny fandamina. Zany vetivety teny lehibe le zanakindriko. Dia firy taona moa zany izao izy io? 3 amin'ity taona ity. Manao vakansa zany nareo 3 mianaka? Ohatranareo 2 ihany. Zay aky manao vola tately dia vita tamin'ny sabotsy teo mantsy ny marazina sy rato. Ie. Mahafinaritra kely rehefa tsy ravan'ny fahasarotam-piara ny fiarahanareo. Dia mirary tokantrano sambatra ho anareo mivady zany dia maharetatra ny farany. Misaotra kia. Dia miala tsiny aloha kia fa ohatran'ny tena adiniko ny nanasandry tamin'ilay mariazy. Tsy miverina tatatsaiko mihitsy koa ilay izy raha tsy izao za mahita andry izao ne. Tsy misy tiany kia. Nananasa koa azy ndre tsy tonga tany zany Tsy fombako loatra mantsy ilay mety tsara vilatsy fa ny rehefa tsy mety amiko dia tsy andehanako. Fa ilozako aloha nareo mivady fa andeha ery amin'ny zanako sy ny draiko ery dia mirary vola tantely mahafinaritra ao anareo mivady. Ohatray. Fa inona koa ty avinavina be ty ry miary Zay fotsiny ve dia vita ny fifampiresahana nefa efa amatony any angentsika ny tsinione. Fangalo ndry ty mbola tezitra amiko Tsy tezitra ke fa maika. Sady ala voly araka amin'ny dada sy tendry no aleako aty Tomasina fa tsy anelingelina ny vola tantelinareo. So dia lazaindry fa mitilitily ny vadin-driro koa zako. Tray, dia mbola zany foana ve akia. Zavatra efa lasa zany ry miary fa azaverina tsony Aza tofo ohatriny io rehefa andao no avy no banjininy. Efa mibanjina no avy mihitsy ka. Zay no antony amerako ny fifaneraserana aminareo mivady. Sady saiko nahafatiny zanako le sasakalina nanorana nandroandrianay mianaka tao an-tranonareo iny kia. Ataoko ahoana moa no mbola isokatra aminy. Marina hoe. Samaritanina tsara fananina navitra anay fa raha zany dia maty tamin'ireny fotoana ireny ilay ihany somboneko. Andray? Tsy amin'ny folo lasa fa samy amin'ny fiainantsika. Mbola manery ny foko ireny ary tsy afeniko. Ataovy toy ny tsy misy fotsiny ary mbola mifankahitsika na eto Tomasina na an-tanahy. Naiza fa miary kely efa elany ny tsy tia alalanareo mivady tsony. Oka kosa kia. Felominareo Encore félicitations pour votre mariage. Miary. Avelao izy ry tantely fa zadalaina tsony Rary ny aza raha tsy te hifanerasera aminao. Mafy kosa ngereny nataonao anazy mianaka taloha reny. Na zany azy. Zangy best friend forever andry rado Eno azoko tsara zany. Tokony mba mandevitra kely fa tsy be ampopohatra niny. Safidy ny azy fa tsy fanereny zany Samy manana amin'ny fiainany fotsiny dia vita. Anomboka indray raha sento nafanafana mihitsy ny resaka ny fanaovanao tamin'ilay namanao reny teo Ny famalainkanareo? Nga hita ny dady izy teo? Zavatra mandalo eo ambany masoko ve dia tsy vitako ry miary Tsy tantely ilay namanao taloha ve ilay niaraka tamin'ilay tovolahy teo iny? Izy tokoa indry dada. Iny lehilahy iny zany ilay hoe nasary-piara azy taminao? Izy indrindra. Ary efa hainy dada ny toy ny tantara. Dia izany ve no mampanjonitra anao toy io anaka? Ka tadidiko tamiko ilay zavatra niainako tamin'izany vao nahita ny zareo teo dia naharary be ny foko. Aleo ny lasa ombany lasa fa aza mitady areti-po retsy Ny hoavinareo mianaka jerena fa efa mazava ny lalako mbany. Sady za matoko fa mbola zaka tovolahy bogosy sady manampaizana ny zanako vavy. Tara-masinina indray dada tamin'iny Fa ahoana? Efa misy zany fa mbola tsy tafavereto Madagasikara fotsiny izy. Marina hoe anaka. Mpiara-miasa amiko ilay tovolahy. Ary efa herintaona mahery teo eo izay no niranay. Zany? Mieritreritra ny anangana ny tendro zanany izy ka tsy laviko mihitsy.
Zay raha teo mifankatia ka tsy hitako izay olana. Zany a. Mamitahiraka ny Suisse izy ka zay no mbola tsy nahafahako nampiona azy tamin'ny dada ange. Izy ange le miresaka amiko amin'ny Skype isakarivo reny. Eva reny. Mahafinaritra izany ry miary a. Dia mba mahaiza mamindra amin'izay fa efa nahazo hitana vaovao ary ianao zany asivy tonga any an-trano izy rehefa tafaverina mamitahiraka fa mba te hahita zany vinantoko izany ahy. Ok papa. Ry dada. Ary lasa iza le zaza teo. Fanakaiza ny zanako. Fa tsy teo ihany ve izy? Teo aiza? Niara nisotro rano ambony tamintsika teo izy ko. Zay no nahitako azy farany. Andriamanitra tsy hita le zaza. Fanakaiza ary ny zanako ry dada. Oay marina. Miary a. Ino? Aiza? Ino mamaky vaky ny arabe iny? Injeo sao vao doina fa misy cyclopus mandeha mafy be iny ny arabe iny. Ny zanako ry dada. Laissez-moi la poche. Danger! Elary bandy kely manao tao foana mihitsy elahy. Dia ahoana zao raha voadonako teo elahy? Tengy, lehibe lokely ty. Fa manina zao raha tsy pendipendina makina amin'ny arabe ohatran'ireny. Enjanzandra sasa. Tena mampivartim-po mihitsy ianao. Tsy naninona vizy teo ry miary? Andasa jereko. Tsy naratra izy ka. Misaotra ry tovolahy. So fa nainjany ny fa ratsany dia zava-doza. Otsy, toenjaka. Sy ve ty be volom-bava be ty? Salama andria matora mananarivo. Efa se niverina ny tonga cyclopus indray Ity ve le zanako ry miary? Ie, izy no izy Rinjaka. Io le zazany rahantsika nanana tamin'izany fotoana. Tendry no anarany. Ary andray 3 taona izy zao. Tendry? Andray? Fa nga za tsy tia ny lahy kosy e. Za nge ny dadany lary bogosy e. Aza terena izy rehefa tsy mety e. Mbola tsy zatra ny sizy dia zany no mampifikifika azy toy io. Tena hifonako ry izy mianaka. Fona fa nanararoatra anareo loatra. Atsoko ny lasa. Tena nanenina tanteraka. Kodiaram-poso marina ny fiainana ka ny ambony mety ho lasa ambany ary ny ambany mety ho lasa ambony. Oay, kodiaran-tsarety mantsy nefa mivakaiza moa zany. Samy miodikodina ihany izy roa. Toy tsy misy fa ny atao no miverina ny soa atao le venam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Miverina mitarika cyclopus indray zany ianao zao rehefa avy nindrere tamin'ny bogosité sy ny varitena nanao zombilo. Tena hifonako re. Mba tsy voan'ny sida tany azy ianao ko. Zao no alehany rehefa sarotra zay nandre matonjaka. Miverina zero manatody. Zalatsyaina izy ry miary fa mahaiza mamela elo ka amin'izay fa aza mitazona alahelo aminy intsony ianao. Sady tsy mahasoanao sy ny zanako zany e. Tsy manana fohamelan'io zany ary dada. Mafy taniko na mitehan'io ny fiainako. Rain-janakao ange io anake. Inga velo zany ny elony rehefa zany tsy aritra zata fa zaza teriterena. Zanako avesatra eo foana ange ny ratraponao raha tsy avelanao ny eliko lehilahy io e. Ny famelana tsy midika hoe ifampipetapetaka indray nareo fa fandrafonana lasa fotsiny ihany. Za aloha Rinjaka tena miala tsiny fa tsy afaka hitsetra ny se zany intsony mamela ny se fa ny famelako ny se tsy midika hoe amerina ny se hiasa ao amiko indray. Sady zao koa ny sahazany io e. Tsy mendrika ho an'ny olona tia manao toetra fiakarana ny angorahana. Rehefa tafitisa mantsy dia nao ihany ny kekerin'ny sososiny.
manao lohana rivista. Tsy kosa. Ny zaza ihany sisa angamba no hitambarantsika fa raha ny foko efa tsy hitsetranao tsony ary nzaka. Anatra tsara ho ary ny lasantsika ireny. Manendry Jeso loatra ianao ry miary. Ratsy fo ianao. Izay filazanao azy tsy maninona e. Za ratsy fo fa ianao ratsy saina. Ary misy akosana fa maimboelika be ka. Andray kosa. Endaso. Dia misy vola fitiananao savony dia mba mahalala madio. Eo tendra. Atao veloma dada fa andeha amin'izay tsika. Kosa. Zanako. Nahazo azy takolaka mihitsy mademoiselle miary zany avy any Tomasina tany a. Manao ny madame Fanja. Salama kia. Nafinaritra ve aloha ny fialan-tsasatra e? Tena nafinaritra be mihitsy ka. Zany. Ny olana kely dia indray nitsifitra dia tapitra ny telo herinandro. Nga moa tsy izany foana rehefa miala voly nefa rehefa atao ampiasana mihisatra tahaka ny sokatra. Ay ve ianao koa mba mahatsapa an'izany e? Ie. Araizany zazakely. Nga tsy nentina tsony. Sa efa misy pitaiza? Natsanona any an-trano izy. Ay. Le mpanampina eo an-trano manara-maso azy ao. Ay. Dia nampiana kely fotsiny karamany. Sady aleo koa izy mba hijanona any an-trano fa aiza dia hidy ao amin'ny crèche foana. Eno a. Ka vonina tsara zany verina indray ny asa. Sa mbola manimanina ny an'ny Tomasina. Izy roa mitambatra. Miaika azy. Mba alay tokoa rehetra io gazety eo ambola tabatra ny sekretera io a. Sakaka an'io mantsy ny voako teo. Tiary tompoko. Dry? Fina koa ty sary matsiravina be ty? Fa misy inona? Tateo jereko? Tovolahy hita faty tao an-trano tao an-tanambao Tomasina. Faty sara njaka ve eo amin'ny lohateny gazety io? Dia asa retsy. Ndraso aloha voakiko tsara e. Ho ito ny fahamarinana avy eo raha tena izy tokoa na tsy eo amin'ny sary io. Ty amin'ny pejy voalohany ty lehilahy atsoratra. Namoy ny ainy tao an-trano fonenany ny lehilahy iray atao hoe Njaka. Izay mpitarika siklôposy ao Tomasina. Manina tsara? Andraso hoe raha ny fanazavan'ny manodidina dia efa 5 andro ty tovolahy ty no tsy hita nivezivezy teo an-tanàna intsony. No iverin'ny fokon'olona fa nifindra fonenany izy ka tsy nahataitra ny manodidina ny nahita ny tranony hidy lava. Andro vitsivitsy nefa izay dia nahare fofona hafahafa avy eo amin'ny trano io ny mpiray vodi-rindrina ka niahiahy zavatra ratsy. Nidina teny fotony moa no manam-pahefana ny zany zava-nisy ka akory ny fahataira ny fokon'olona. Maty nananto tena tao an-trano ilay tovolahy. Ary efa nivoaka olitra sy ny tangorona ny lalitra tsy vao nisy nahita. Efa ny mitrano-paty moa ny razana ankehitriny ka miandry izay havany mba haka azy. Mampahery ny havana mantsaka izy ny sira fianakaviana akaiky azy. Tena Njaka mihitsy io. Tena izy ty mademoiselle miarikina. Lancho. Maty namony tena ve Njaka? Ny farana teo Kodiaram-posy. nosorata ny ravaky ny ainy na Randriana Arivony sy Idokina.